vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha tsy mba Nanisik ang punyang palay aminiran falindray izay mandroso ato anatin'ny tokantranonao amin'izao maraina vaovao zay men'Andriamanitra antsika izao afatsika manaraka izao fotoam-bavaka izao ho tonoana ato amin'ny tokantranonao anie ny fiadanan'Andriamanitra ny fitahin'ny tompo ny fandresena ary hoatany faratrehan Jesosy amin'ny tsy maraina vaovao tindray alohan'ny zavatra rehetrarehetra dia ame voninahitra an'Andriamanitra tsika satria dia meny tompo an'izao andro vaovao izao tsika famindrapo vaovao fatsoavana vaovao satria izany tenin'Andriamanitra manao hoe vaovao isa maraina famindrapoka lehibe izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany afatsika indray manao an'izao fotoam-bavaka anatin'ity tokantranontsika ity afatsika hitady an'Andriamanitra andehantsika ame voninahitra an'Andriamanitra amin'ilay hira manao hoe tompo ny herinao mihoatra izao rehetrarehetra izao mantonao mbola fomaraina indray men'Andriamanitra fofinaina dia tsaroa fatianao Andriamanitra ary misy herin'Andriamanitra famindrapon'Andriamanitra namoanao ka izay indrindra mahatonga antsika anao an'izay izay manao hoe tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao me voninahitra Andriamanitra ao anatin'izany izy izany Ade mbola vertika ihany manao hoe tompo ny herinao tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao ka ny famindraponao manerana ny tany azuarina minifatsarana ari umandrakizay mifiandrianana tompo misanjata ianao Sandatami yawirijana kalifiderana banderana ita tupoka iseu aliu Oh, que seu aliu e fale biazara
ianao Kalivunina itrao mameno andai fatupiana si andiama nitrana. Eto Jesosy amin'izao fotoan'izao a rehefa eto ny fanatrehan'Andriamanitra dia andeha mbola ataontsika indray lira manao hoe avy fanahy masina eto aho eto anatrehana ilay raitsyto hitena mitombotsika ao anatin'ny hira fa tia hita ny voninahitr'Andriamanitra tsika. Avy fanahy masina eto aho eo anatrehany iray raitsyto Jesosy ianao no nanokatrany lalako amindrampo lehibe dia hitanao sy ny voninahitra ary koa ny fahalebiazanao ka omeko anao izaretranao dia hideranao aleso dia hideranao. Averitsika ihany avy fanahy masina avy fanahy masina eto aho eo anatrehany iray raitsyto Jesosy ianao no nanokatrany lalako famindrampo lehibe dia hitanao sy ny voninahitra ary koa ny fahalebiazanao ka omeko anao izaretranao tia hitanao tia hitanao sy ny voninahitra ary koa ny fahalebiazanao ka omeko anao izaretranao avetsika ihany tia hitanao sy voninahitrao hitanao sy ny voninahitra ary koa ny fahalebiazanao ka omeko anao izaretranao dia hideranao Jesosy te hideranao a Jesosy. Amin'izao fotoan'izao tsika dia hivavaka tsika amin'ny tokantrano misy anao dia misaoran'Andriamanitra ianao teneran'Andriamanitra fa lehibe izy teneran'Andriamanitra fa magaga izy mihoatra an'izao rehetrarehetra izao zany herin'Andriamanitra zany ary teneny koa anaty mivavaka fa mila azy ianao te hita ny voninahitr'Andriamanitra indray ianao raha hivavaka amin'izao rasy fotoana izao asao Jesosy ho eo akaikinao eo raha hivavaka ianao. Andriamanitra misaotranao izay Andriamanitra mamay voninahitra anao misaotranao atombo satria ny fahasoavanao no mahatonga izao Andriamanitra tsy ny heriko Andriamanitra na ny tanjako
Afahako mitsoro Andriamanitra fa no fahasoavanao za. Ary ankehitr'izay Tompo dia manandratra anao, mankalaza anao, mame voninahitra anao, tsara anao, mahagagy anao, tsy miovy anao malisenio ary mandrakizay. Andriamanitra mahery anao, mahagagy anao, mihoatra n'izao rehetrarehetra zao ny herinao sy ny voninahitrao. Eny Tompo, eo an-tananao ny hery, eo an-tananao fahefana, ianao tompony voninahitra Jesosy eo, ianao tompony hery rehetrarehetra Andriamanitra, tsy misy nitoanao. Ianao le mpanjaka ny mpanjaka, ianao le tompo ianao, ianao le fiandohana sy ny fiafarana. Eny eo an-tananao ny zavatra rehetrarehetra Jesosy eo, anatin'izao tokantrano zao izahay Jesosy eo ato amin'ity toerana ity, miantsy ianaranao, milanao zay Andriamanitra, te ahitanao zay Tompo sy ny voninahitrao, te ahita ny voninahitrao indray izahay androany zay Tompo malala, te mila hery avy aminao, mila falatrianao, oka eo aniranay eto ianao Jesosy Kristy Tompo, ho entanirana eto ianao Jesosy eo, ao anatin'ity tokantrano ity ianao Jesosy malala, ary efa aty ianao diano efagagana indray, hitondra fiadanana, hitondra fandresena, hitondra fitahina. Eny Tompo, te ahitanao zay sy ny voninahitrao, te ahitanao zay Jesosy sy ny voninahitrao, te ahatsapa ny falatrianao zay Jesosy malala o. Izany le teninao Andriamanitra mana hoe tiako se tsy ao ny tenao, azay fatrapitady ala hitanao Jesosy malala izao tokantrano zao, manokana fotoana rehefa larobe ohatr'izao mitady ianao, na le manaraka anatin'ny onjam-peo ary zay anatin'ny fahitalavitra, tenao Andriamanitra anatrika anay, te ahitanao zay Jesosy eo sy ny voninahitrao androany. Mizay Tompo fa eto ianao, eto ny fanatrenao anatin'ny tokantrano ity, misaotra Jesosy malala, ny voninahitra dia anao rery any, misaotra Tompo. Omeko anao ny voninahitra, avo indrindra ratsy to fa ianao no mendriko deraina. Meko anao ny saotra sirao, fakasitrana fizay de vonona ny anompoana. Omeko anao voninahitra, avo indrindra ratsy to fa ianao no mendriko deraina. Omeko anao ny saotra sirao, fakasitrana fizay de vonona ny anompoana. Misandratenao ary amaritro, asehoy anio ny fahalebiazana. Izay ny manantena ny herinao hatrany, voninahitra. Misandraty ianao Andriamanitra, misandraty ianao ary amaritro, asehoy anio ny fahalebiazana. Izay ny manantena ny herinao hatrany, voninahitra Jesosy, asehoy, asehoy voninahitra Jesosy, asehoy voninahitra Jesosy eo, asehoy voninahitra Jesosy. Amen la. Ho hitanao zany voninahitran'Andriamanitra zany, rehefa miantso amin'ny Tompo ianao tadio fa efoana Jesosy. Amen la. Amin'izao fotoan'izao tsika dia tiako anao vavaka anankiray. Raha tianao ianao ahita zany voninahitran'Andriamanitra zany, raha tianao ianao tsy handeha anao zavatra anao ka diso lalana, na koa raha tojo fakapanahy ianao dia ho latsaka anatin'izany, raha tianao anao andresy dia mila fitarian'ny fanahy masina ianao. Anatin'izao andron'ny Pentecoste zao dia zao mila zany fanahy masina zany ianao, mety efa nangataka foana ianao fa androantsika
dia andehantsika mbola angataka indray fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe izay tarihan'ny fanahy aloha zanak'Andriamanitra ary amin'izao andrenantsika izao ny devoly dia mandrefa mifandrika maro samihafa raha tsy ny fanan'Andriamanitra ny mitarika antsika mety sanatria ho latsaka ao anatin'izany fandriky ny devoly izany tsika fa hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa nandeha Jesosy nakina tany an-danitra dia nandefa mifanahana izy mifanahy masina mba hitarika antsika hanolo-tsaina antsika hampahery antsika hampandroso antsika bebe kokoa ny fanompona an'Andriamanitra raha tsy izao tsika mitombo hery sanatria mety ho levina satria izany nataony devoly amin'izao andevina ny finoana an'Andriamanitra ao anatsika ao rehefa ny devoly ny fomba maro samihafa atonga ny ololentsika tsy ho tadintsika ntsony Andriamanitra mahefa gagana Andriamanitra mamaly vavaka tokony izao no ataontsika fa andehantsika vavaka amin'izao fotoana izao atonga antsika tao voninahitr'Andriamanitra dia mangatahana hoe fanahy masonao tario amba tsy ho diso lalana tario amba andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra satria izany mahatonga antsika hita voninahitr'Andriamanitra dia tsika manao sitrapon'Andriamanitra ihany dia fanahy masina mitarika anao atonga anao ahita voninahitr'Andriamanitra izany mihitsy ny tompo malala amin'izao fotoana izao Jesosy dia mbola mangataka aminao Andriamanitra ray koa mangataka fanahy masinao Andriamanitra hitarika foana ifanahy masinao io ny Andriamanitra mitarika anay amin'ny sitrapon'Andriamanitra atonga anay tsy ho diso lalana atonga anay tsy ho diso fanapa-kevitra Jesosy malala atonga anay Andriamanitra tsy ho lanitra ao anatin'ny fandriky mpihaza atonga anay Jesosy malala tsy ho latsaka ao anatin'ny velam-pandrika ny devoly Jesosy malala ary ny devoly amin'izao fotoana izao dia mandefa fomba maro samihafa andevina ny finoana azanagatanay Andriamanitra amin'izao fotoana izao mangataka fanahy masinao hirotsaka ao anatinay ao amenanay foana atonga anay Andriamanitra ahita ny voninahitra ao tianao na izay Jesosy io tianao izay tompo malala androso malakariva amin'ny fanomponanao androso malakariva amin'ny etaeta androso malakariva tsy hemitra Jesosy malala amin'izao fotoana izao Andriamanitra mangataka fanahy masinao hitarika Andriamanitra ampahery azy Jesosy malala anolo-tsaina anay tompo atonga anay tena ho zanak'Andriamanitra marina ianao fanahy masina amoa anay ianao fanahy masina hiasa mahery vaika ao anatinay ihany Jesosy malala atonga anay Andriamanitra ahery atonga anay Andriamanitra androso atonga anay Andriamanitra tsy hepitra atonga anay Andriamanitra tsy salasala itsony tompo malala ianao tompono angatanay Jesosy ny fanahy masinao Andriamanitra hitarika anay Jesosy malala atonga anay tsy ho diso lalana atonga anay tsy diso fanapa-kevitra indrindra tompo be ny fandrika ny devoly mangataka amin'ny fanahy masinao ianao Andriamanitra hitarika anay ary rehefa oka anatin'izao tokantrano izao re olona manaraka izao fotoam-bavaka izao tompo ao anatin'izao tokantrano izao jenao ane tompo ianao fanahy masina hitarika ny zanakao fanahy masina atonga anay tsira avy Andriamanitra mba ho toetra mahatokotoko anay izay eo anatrianao ianao mpampahery Andriamanitra misaotra Jesosy malala matoky ianao fa anay voninahitra anao misandraty ianao Andriamanitra aventsika zany refrain zany manao hoe misandraty ianao Andriamanitra asehoaniny voninahitra ao misaotra fanahy masina mizay tompo fa rehefa ianao fanahy masina mitarika anay ahita ny voninahitra Andriamanitra izay misaotra Jesosy alleluia Jesosy misandraty ianao Andriamanitra asehoaniny ny falebiazana izahay dia manantena ny herinao hatrany asehoany voninahitra Jesosy asehoany voninahitra Jesosy alleluia Andriamanitra ny afa mirapiratra ny voninahiny amin'ny tokantranonao rehefa fanahy masina mitarika anao dia tsy diso lalana zany ianao amen alohany andraisantsika tena Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia ndehantsika hideran'Andriamanitra ao anaty sinirana anankiray ihany dia raha tsika ny tompo satria rehefa mideran'Andriamanitra ianao dia tsarofa Andriamanitra mipetraka ambony ra fiderana rehefa midera azy ianao alleluia andeha taontsika reny manao hoe feno fiderana anao zay raika misaotra anao dia ho faran'izay tsika dia andray ten'Andriamanitra indray amin'ity androany ity dahoary
afaka mideran'ny tompo anao totokantrano ty a afaka miteka mafy anao na dia anao rena na zao dia ataovy an'ny tompo zany Tuni sua sese Zara finawana Kam sotranawe Tenu fiderana no Izani rayo Kam sotranawe Tuni sua sese Zara finawana Kam sotranawe Bisotranawe No izan Fantaminawe Fiderana nuwe Simi sotrane naranawe Ia farina nuida seunaye Kam sotanari ranayo Bisoje Fiderana nuesti mitsautane naranawe Ia farina nuida seunaye Kam sotanari ranayo Pekira Fitimbina na chani Fitimbina na cha Utuchawana Kam sotranawe Fane upisarana Fane upisarana Larana miram sotranawe Fitimbina na chani Fitimbina na cha Utuchawana Kam sotranawe Fane upisarana Larana miram sotranawe Bisoje Fiderana nueti misochane naranawe Nia farina nuida seunaye Kam sotanari ranaye Bisoje Fiderana nueti misochane naranawe Nia farina nuida seunaye Kam sotanari ranayo Alléluia manao velolo mafy anao ty tokantrano ty a akasitra tamin'ny tompo zany fifakatiavana Fifakatiavana Nutuchawana Kam sotranawe Tanteranay Tanterainay acha Zaya pachawiza Kam sotranawe fifakatiavana Fifakatiavana Nutuchawana Kam sotranawe Tanterainay acha Zaya pachawiza Kam sotranawe Bisoje Fiderana nuesti misotrane naranawe Nia farina nuida seunaye Kam sotranari ranayo Bisoje Fiderana nuesti misotrane naranawe Nia farina nuida seunaye Kam sotranari ranayo Alléluia ndetsika iteka amin'izao fotoana izao a ampandrosotsika avy hatrany mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra Alléluia dia faly miarabantsika tsirairay avy ato anatin'ny tokantrano ato a izay manjoy ny fahita lavitry ny AMITIE TV a manaraka ihany koa ny onjapeo ny 98 FM na ny 93.8 dia manona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'ny tompo a ampitsikitsikina be indray no entinay mandroso ato anatin'ny tokantranontsika amin'izao ora sy fotoana izao ao anatin'ny fotoana ny vavaka ombana fifadikanitsika rehefa fotoana laro-pitahaka an'izao a na dia tsy mifadianina ihany keo ary ianao anefa dia afaka miaraka aminay a ary inonay fa andray herim-panahy lehibe ao anatin'izao fotoana iarahana eto izao a tsy amono antoka anao ary tsy amono aminay nanao ny fotoana fa aza matahotra ianao ma fotoana foy ihany no hitondrako ny fampahirezana foy avy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny tian'ity a dia vavaka no ataontsika misimisy a milohany resantsika izay tenin'Andriamanitra mahafinaritra be izay a satria zao a tafiditra somatsara tsika ao anatin'ny vaninandro Pentecoste tsy adino ihany koa no miarabanao mirary soa atsika rehetra nahatratra an'izany fotoana lehibe mahafinaritra izany a dia mbola angatantsika ihany fitarian'izay fanamasin'Andriamanitra izay atao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay efa mizarantsika amin'ity androany ity a dia ho ataontsika le hira manao hoe miandry anao tompo a
vangio reny olonao a ataontsika ampanajana ho voninahitry ny tompo izany afaka mahazo fifantohana tsara ianao mandritra ny fainoana ny tenin'Andriamanitra sy tony ny fanatrehan'Andriamanitra ho ao aminao amin'ny alalan'izany hira izany ikasika anao manokana ny teny amin'ity anio ity miandry anao tompo vangio reny olonao maniry anao mafy ny fanahy ianao vatolampy itoerany fanahy avy aminao ny famonjena averitsika indray mandeha hatrany am-piandohanany ira miandry anao tompo vangio reny olonao maniry anao mafy ny fanahy ianao vatolampy itoerany fanahy avy aminao ny famonjena zay miandry anao Jehovah de mandroso elatrano yakaraku tulivurmaye zay miandry anao Jehovah de mandroso elatrano yakaraku tulivurmaye ivavaka isika amin'izao ora sy fotoana izao mangatamba hamangy anao manokana ny fanamasin'Andriamanitra amin'ity androany ity mangata teny saza ho anao amin'izao andro farany izao amin'ity anio ity mangata ianao ny fanamasin'Andriamanitra anazava izany teny izay ao anatin'ny fonao angatao ny fanamasin'Andriamanitra metraka ny teny eo ambavany mpanompony ary anokatra ny varavaran'ny fonao androany tonga eto anatrianao izay tompo malala amin'ity anio ity ianao no Andriamanitra lehibe sady Andriamanitra mahagaga ianao no Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao no Andriamanitra avo indrindra metrika indrindra tsy misy ny toanao ary tsy misy ny takanao tonga eto anatrianao izay Jesosy malala amin'ity anio ity dia mino fa manakambara amin'ny sambatan'olona tsiraray avy ianao na izy na izy misy fidy anaraka izao fandarana izao tompo hamangy an'izy ireo tokoa ny fanahinao araka ny hira nataona itio ijeriny tsiraray avy tokoa anao Andriamanitra raiko ary anisy etaeta lala ao anatin'ny sambatan'olona mahona aminao amin'ny alalan'ny teniny amin'ity androany ity ampaherezo ny tsiraray avy tafioheriny tsiraray avy amatsiny tsiraray avy ao anatin'ny teninao Andriamanitra raiko ianao anokatra ny varavaran'ny fony izy ireo Jesosy io ka tonga n'izany teny izany tsy andalo fotsiny eo amin'ny sofiny fa hitondra zavatra lehibe eo amin'ny fiainany
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny zavavavaka izany. Zay miandry ana Jehovah dia mandroso elachano yakarako eny ary tompo dia mbola mamerina fankasitrahana feno anao ihany a zay misafidy hiaraka aminay ao anatin'izao fotoana foy fampaherezantsika eto izao. Inona moa no antony ry havana malala hoe anatanterantsika fotoana mivantana tahaka an'izao matetika? Inona no antony ahafahantsika hoe efa ao anatin'ity confinement ty a na nianina hoanina zay fampitadiavana kanefa mbola manokana fotoana ihany a ifadiana hanina ho an'Andriamanitra isika. Ny antony zany rehetrarehetra izany dia tsy misy na inona na inona afa-tsy ny hoe mba hahatonga anao ahery, ny hahatonga anao atanjaka, ny hahatonga anao avita ny azakazaka zay apetrak'Andriamanitra eo anoloanao a. Ary ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika eto a dia hoaina ho an'izay rehetra mahazo azy a, ho fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Satria fantatritsika tsara fa amin'izao vanim-potoana izao be da be ny olona mangovotra, be da be ny olona matahotra hoe hitsofoka ao anatin'ny ririnitsika amin'izao vanim-potoana izao, ary mahazo aina be mihitsy ny virisy kely io rehefa mangatsika ny andro a. Ny tena mahafinaritra dia izao, ataovy mahazo aina ao anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra, ataovy mahazo aina ny anatin'ny tenanao any ny tenin'Andriamanitra, dia ho hitanao fa tsy ahita toerana ao anatinao zany virisy kely zany. Amin'ity androany ity a dia te hanatanjaka ny finoana ao anatinao a, te hampahery anao a, ary te hitondra anao a mba ho amin'izany hoe fampaherezana lehibe zany a amin'izao vaninandro farany izao. Efa verimberiko foana matetika eto fa ao anatin'ny andro farany dia mitady ny fomba rehetra anaketrahana ny fon'ny zanak'Andriamanitra ny devoly a, mitady ny fomba rehetra aninana ny hafanampon'ny zanak'Andriamanitra ny devoly a, mitady ny fomba rehetra ampiemitra ny zanak'Andriamanitra ny devoly a, ary mitady ny fomba rehetra anaovana izay tsy hitodihan'ny zanak'Andriamanitra intsony amin'Andriamanitra ny devoly. Amin'izao andro farany izao miasa mafy Satana ary manao ny fomba rehetra izy a andavona ireo zanak'Andriamanitra zay milaza azy mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy amin'ny tenin'Andriamanitra. Kanefa ny mahafinaritra omen'Andriamanitra ny fotoana tahaka an'izao a, ahafahana mampitombo lanja indray ny ara-panahinao. Be da be mantsy ry havana malala tao anatin'ity confinement ty a, ny antombo ihany sy saingy izao ny lanja ara-nofo, zany hoe ny kilaoan'ny nofony no ny tombo. Raha ohatra izy zao ka niditra tao anatin'ny confinement mety hoe 45 kilo ve sa 46 kilo a, ao anatin'izao confinement zao dia nahazoazo kely ny lanja ny ara-nofo, mety lasa 55 kilo 60 kilo satria lasa mipetrapetraka tao anatin'ny tokantrano, tsy dia niasa mafy ny vatana, tsy dia niasa mafy ny saina, mety niketriketrika ihany ny loha. Kanefa ny ankapobeny dia misy ny mpanompon'Andriamanitra izay tombo lanja ihany izy saingy ny tany amin'ny ara-panatsy ny tombo fa ny nofo fotsiny no ny tombo a. Mirary ary mirary amin'ity androany ity ao anatin'ny fainoana ny tenin'Andriamanitra io zaraiky eto amin'ity androany ity mba hitombo lanja ny ara-panahinao a izy zany. Eny ary tenin'Andriamanitra anankiray no resantsika ato amin'ny Jaona toko faefatra, tantara efa diso fantatro loatra. Jaona toko faefatra andiny fa fito no raisitsika hatrany amin'ny tohany manaraka zay hitondrantsika azy any. Jaona toko faefatra andiny fa fito amin'ny anaran'i Jesosy tompo vaky toy izao ny teny. Ary nisy vehivavy Samaritanina anankiray avy atsaka-rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho osotroko fa ny mpianana efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy ireo vehivavy Samaritanina taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko osotroina nefa aho vehivavy Samaritanina? Fa ny jiosy tsy manandrara amin'ny Samaritanina. Jesosy namalaka nanao taminy hoe
raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo ahosotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Ho raha vehivavy taminy, tompoko tsy manana fanovozana ianao sady lalina mifatsakana ka avaizana zahoanao an'izany rano velona zany. Ianao va lehibe no Jakobarazantsika izay nanome anay ity fatsakany ity sady izy sy zany mba mibibony no nisotro teto. Jesosy namalaka nanao taminy hoe izay rehetra misotro amin'ity rano ity dia mbola ngetaeta indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia olohana ny boboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Ho raha vehivavy tamin'ny tompoko omeo zany rano zany aho mba tsy angetaeta na aketo atsaka intsony. Hoy Jesosy tamin'ny andeha ary antsoa ivadinao. Raha vehivavy namalaka nanao taminy hoe tsy manambady aho dia hoy Jesosy tamin'ny marina izay voalazanao zay nolazainao hoe tsy manambady aho fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny marina izay voalazanao. Hoy raha vehivavy tamin'ny tompoko hitako fa mpaminany ianao. Hatreo ny tenin'Andriamanitra ifampiarezantsika amin'ity androany ity zay fantatsika tsara zay tantara mety efa imbetsaka ianao no maheno an'izany. Imbedabe ianao no mahita mpitoriteny mitory an'izany ary mety misy fotoana teto amin'ity toerana ity mihitsy no notoriana an'izany. Kanefa na izany na tsy zany Andriamanitra matoa mamerina teny indroa eo amin'ny fiainantsika dia fantatr'Andriamanitra fa mahasoa sy mahatsara antsika zany. Na dia efa imbedabe ary ianao no maheno an'izany dia manakambara aminao foana Andriamanitra arak'izay zavatra petrak'Andriamanitra ao anatin'ny mpanompony. Fantatsika tsara fa iresaka kely ny antony ny aviany Jesosy tetỳ ambonin'ny tany ity hoe inona moa ny antony nidinan Jesosy avy any an-danitra avy any. Tsy nisy natao hoe izy tao an-danitra tao sa mba tia hitsangatsangana dia tia ambonin'ny tany mba no safidiany hitsangatsanganana. Satria izy dia zanak'Andriamanitra feno. Izy lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompony tompo ary tao an-danitra tao tsy nisy zavatra hoe tsy ampy ka hoe andeha mba hitaditadina andeha hizazahany ambonin'ny tany any. Tsy izaha mivelively. Fa isan'ny antony lehibe zay nidinan Jesosy tetỳ ambonin'ny tany avy any an-danitra dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe hitady sy hamonjy ny very. Ny antony tonan Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ny antony nanoloran'ny ainy teo ambony hazo fijaliana dia ny hamonjy an'ity izao tontolo izao ity. Hamonjy ny olona rehetra eto ambonin'ny tany na iza na iza. Zay no antony lehibe sy goavana voalohany indrindra nidinan Jesosy avy any an-danitra hoe eto ambonin'ny tany ary tsy mitena hoe voalohany indrindra fa tena izay mihitsy ary tsy misy antony hafa afa-tsy zay. Tsy misy antony hafa afa-tsy zay. Tsy hoe andeha hijerijery akory izy hoe mba tsara kosa zany zanak'olombelona zany mahafatifatiny tsy misy an'izany. Fa ny tao am-pony Jesosy dia hamonjy an'ity zao tontolo zao ity na jiosy izy na jentlisy izy tsy mifidy. Fa nizany izy mino ny famonjena vitan Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia afaka ny voavonjy zany olona izany. Ary za mino hoe anisan'izany ianao. Tetsika dia miresaka n'ity tantarana vehivavy Samaritana anankiray ity. Izany Samaritana zany dia fantatsika tsara mazava ho azy fa tsy jiosy zany. Raha tsorina hoe izy tsy jiosy zany tamin'izany vanim-potoana izany dia ny jiosy no heverina fa olombofidin'Andriamanitra, no heverina fa ireo no olona tena hoe masina, ireo no heverina fa tena olona ho any an-danitra. Fa ity vehivavy ity dia vehivavy Samaritana. Raha tsorina dia hoe olona tsy mendrika, tsy ilay nofidian'Andriamanitra, tsy olona ilay nohavan'Andriamanitra ohatran'ireo jiosy ireo satria ny jiosy sy ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany dia nireharefatratra mihitsy amin'ny maha olombofidin'Andriamanitra azy, amin'ny olona nanavan'Andriamanitra azy teto amin'ity zao tontolo zao ity, amin'ny olona masina azy navan'Andriamanitra mihitsy tamin'izany vanim-potoana izany. Fony Jesosy mbola tsy tonga tetỳ ambonin'ny tany. Fa ity vehivavy Samaritana ity dia arak'izay maha Samaritana zay tsy tafiditra raha tao indray mijery tao anatin'ilay olona nofidian'Andriamanitra. Saingy efa tao am-pony Jesosy ny hamonjy an'izao tontolo zao. Efa tao am-pony Jesosy ny hamonjy ny olona rehetra. Ary raha tsorina dia olon'olom-pona tahaka azy tahaka anao. Satria raha ny akamaroantsika ireo tonga kristiana ireo olon'olom-pona nanana ny fiainantsika tany aloha tany, nanana ny paserantsika tany aloha tany, nanana ny fiainana sy ny mokondohantsika tany aloha tany. Fa rehefa tonga tao amin'ny Jesosy ianao dia io ianao tonga zanak'Andriamanitra io ihany. Rehefa tonga tao amin'ny Jesosy ianao ka nandray an'i Jesosy, nandray ny famonjena vitan'i Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra ianao. Fa teo aloha teo ianao dia olon'olom-pona ary nisy taona na ny olona raha tsy nila anao.
nisy taona tsy nisy nilany ny olona anao intsony satria olona tsy mba nisy valeurny teo amin'ny fiainana, olona tsy mba nisy dikany teo amin'ny fiainana, olon'olom-pona tahakasy anao fontsika tany amin'izao tontolo izao tany a dia tahaka an'izany ny fiainantsika. Isika le mbola lavitra an'Andriamanitra dia tahaka izany ny fiainantsika. Saingy izao no mahafinaritra io olon'olom-pona no hiverina io. Ity vehivavy Samaritanina jentilisa anankiray ity dia nananan'i Jesosy programa mahafinaritra mihitsy teo amin'ny fiainany. Nananan'i Jesosy programa mahafinaritra na ny fiainako na ny fiainanao, ny fiainan'ity vehivavy ity. Ary nanao ny fomba rehetra Jesosy, nanao ny fomba rehetra izy mba hamonjena n'io vehivavy io. Nanao ny fomba rehetra izy mba hifampiresahana, nanao ny fomba rehetra izy mba hidirana lalina eo amin'ny fiainan'io vehivavy io. Ity Samaritana ity zao dia fantatsika tsara hoe sady ratsy fitondratena io vehivavy io teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Vehivavy mpijangajanga, mpangalabadin'olona, na lasa ratsy mihitsy teo amin'ny fiarahamonina raha izay raha ataondray mijery. Mety efa ataon'ny olona firesaka mihitsy azy angamba. Mety isaky ny mandalo izy na isaky manana dia mifampitakoritsiky ny olona. Ny vehivavy manambady teo an-tanàna angamba tonga dia mailomailo daholo, nitandritandrina daholo hoe sao dia izy fivadian-javatra hafa eto. Satria vehivavy ratsy fitondratena, mpijangajanga, pakavadin'olona ity vehivavy Samaritanina ity. Raha ataondray mijery dia tena ohatrany hoe dia tena faikafaika'olona ireny. Saingy izao nisy lanjany teo amin'i Jesosy izany vehivavy izany. Saingy izao mbola nilainy Jesosy izany vehivavy izany. Saingy izao mbola tiany Jesosy ho vonjena izany vehivavy izany ninona toerana nisy azy teo. Ary tsy nisy na inona nanakana an'i Jesosy tsy hamonjy an'io vehivavy io. Mety nisy taona ny olona tsy dia hifampikasokasoka tamin'ny tsony angamba teo an-tanàna. Raha ataondray mijery dia hoe vehivavy tena mamenatra mihitsy ny fiainany, vehivavy hafahafa fitondratena, zay raha ataondray mijery ny toetrany. Saingy tao am-pony Jesosy ny hamonjena azy. Nitady ny fomba rehetra Jesosy mba hifampiresahana taminy. Na marimarina kokoa hitiditra lalina eo amin'ny fiainany vehivavy io Jesosy. Isika mahalala tsara hoe tsy misy antony fampiraharahan'ny jiosy, ary izay mihitsy ny valiten'ilay vehivavy amin'ny Samaritanina, tsy tokony hifandrairay mihitsy ireo. Fa tadiditsika tsara tamin'ny fotoana nandatsahan'i Jesosy ny ainy teo ambony hazo fijaliana, dia ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe nisy fissure na silaka roa ny efitra lamba izay nanefitra tao anatin'ny tempoly. Ny zara roa ny efitra lamba matevina tao izay nampisaraka ny efitra masina indrindra sy ny efitra masina izay tsy misy afaka niditra tao eona amin'Andriamanitra fa tsy ny mpisorona ihany, tsy misy afaka niditra tao eona amin'Andriamanitra fa tsy mitondra fivavahana ihany, ary ny olona sy ny vahoaka rehetra dia tetỳ avelany daholo fa tsy misy afaka niditra tao. Fa tamin'ny fotoana latsaka ny ainy Jesosy teny ambony hazo fijaliana dia nititra roa izany efitra tao anatin'ny tempoly izany. Izany no midika fa tsy misy intsony na jiosy na tsy jiosy, na andevo na tsy andevo, na jentilisa, tsy misy an'izany intsony. Tsy misy intsony hoe malagasy afaka mifandray amin'ny Jesosy. Ary izay no programan'i Jesosy amonjy ity izao tontolo izao ity. Isany tao anaty tafiditra tao anatin'ny famonjena tiany Jesosy atongavana ny fiainan'ity vehivavy ity. Na dia ratsy toy izany aza amin'ny fitondratena teo fiarahamonina nisy azy. Ilay nitany saiko anao teo hoe olona ohatra nefa niataka tamin'ny fiarahamonina, niataka tamin'ny olona, na mailomailon'ny olona, nataon'ny olona firesaka, mety nanesoeson'ny olona, mety ny olona na mifampiresaka aminy ary fampiatsara velatsia fotsiny, tsy misy miresaka aminy amin'ny fo. Sasany mety menatra raha iresaka aminy satria diso fatadaza loatra laza ny ratsy nyity vehivavy ity. Saingy izao ninona faratsy n'izany vehivavy zany tao am-pon'Andriamanitra ny hoe ahoana ny fomba hifampiresahako aminy. Tadidinao tsara raha mamaky ny tantarany vakitsika teotsika dia voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe nanatona azy Jesosy niresaka tamin'ny Jesosy, nitady ny fomba rehetra Jesosy hifampiresahana tamin'ny vehivavy io. Tsika ne malala fa fantatry Jesosy tsara momba atsika. Ianao zao dia fantatra Andriamanitra tsara zay rehetrarehetra mombanao zay anatin'ny sainao, na manaraka an'ity fandaran'ity ary ianao mety zavatra hafa mihitsy mba mahaliana anao. Raha resaka zava-panana, zavatra toroteny zany tonga dia mihodina avy hatrany ny fahita lavitra, na mihodina avy hatrany ny radio. Fantatra Andriamanitra ne zay momba atsika tsy misy miafina aminy zay rehetrarehetra mahakasika atsika, na dia miafina indrindra azy, na ny lasa atsika fantatra Andriamanitra, ny anio atsika fantatra Andriamanitra, ny hoavintsika iray manontolo fantatra Andriamanitra. Tsy misy miafina amin'Andriamanitra. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho avy fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany ozy izy. Ny amin'ny zavatra ho avy anontany ho an'Andriamanitra ny ho avinao. Fa fantany zany, hainy zany.
nitady ny fomba rehetra jesosy nyresaka tamin'io vehivavy io satria efa fantany tsara no momba azy fa izy de vehivavy ratsy toetra, izy de vehivavy pakavadin'olona, izy de vehivavy voahilikilika teo amin'ny fiarahamonina, izy de vehivavy tsy mba nisy valeur angamba teo amin'ny fiarahamonina na mety teo anivon'ny fianakaviana mihitsy azy, fa jesosy nalala tsara an'izany ary tsy niandry an'io vehivavy io tonga tany anatin'ny sinagoga jesosy vao nitratseratra teo amin'ny fiainany, tsy niandro hoe nisokatra nakany amin'ny sinagoga jesosy zay vao niditra teo amin'ny fiainan'io vehivavy io fa raha mijery ny tantarantsika zay mivakitsika teo dia ho voalazany tenin'Andriamanitra hoe teny ampatsakana raha tsorona dia hoe teny amin'ny fiainana andavanandro mpiainana ity vehivavy ity no tonga jesosy ohatran'izao tsika izao hoe jesosy anie nitady ny fomba rehetra iresahana aminao hoe ianao anie tsy hoe voatery anatin'ny fitoeram-pivavahany tsy voatery anatin'ny fiangonana zao mikatona fa ianao mbola maheno ny feo an jesosy androany ny tena marina jesosy mihitsy no misisika te hiresaka aminao tahaka nataony tamin'ity vehivavy Samaritany ity, misisika izy mba te hiresaka aminao, misisika izy mba te misy zavatra tiana hatongavana eo amin'ny fiainanao, te hiditra lalina amin'izany fiainanao zany. Tsika tsy afaka makany amin'ny toeram-pivavahana fa afaka mandre tenin'Andriamanitra na dia atao tokantrano ato ary ianao, afaka mandre ny feoan'i Jesosy na dia ity atsina ity ary ianao, iny fa na dia atao amin'ny toeram-pitsaboana ato ary ianao dia mbola afaka mandre tenin'Andriamanitra, tombontsoa lehibe sy goavany zany ary zay ataonao zavatra maivany zany fa Jesosy nanisy lanjanao matoa mitady ny fomba rehetra iresahana aminao. Mba mety ve ianao fa tena tenin'Andriamanitra andrenesinao eto? Eto anie tsy misy discours, tsy misy kabary, tsy kabary no atao eto fa fifampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary mila mahatsapa ianao na sarobidin'izany hoe Andriamanitra no manokana fotoana hiresaka aminao fa zinona moa za dia inona moa ianao? Zinona moa tsika raha oharina amin'ny fahalehibeazan'Andriamanitra? Zinona moa tsika raha oharina amin'ny fahatsarany? Zinona tsika raha oharina amin'ny fahamasinany? Fa nasian'Andriamanitra lanja itsika matoa hanokana ny fotoana. Andriamanitra tsy mandandany fotoana amin'ny zava-poana tsy misy dikan'izany fa matoa izy manokana fotoana mba hiresahana aminao, manatanjona aminao izy androany. Manatanjona aminao Andriamanitra androany. Teny amin'io vehivavy io io vehivavy io dia natsapa tsara fa olona tsy mendrika izy na dia ifampiresaka amin'ny Jesosy Jiosy aza. Tsy nanana famendrehana izy na dia ny fampikasokasoka amin'ny Jesosy ary ifandraikiray amin'ny Jesosy. Ary tsapan'io vehivavy io zany zay natonga azy namaly manao hoe fa maninona ianao no Jiosy no mangataka amiko, maninona ny tena marina. Teo anie tsy nisy resaka raha mijery ny tantara iray manontolo ianao tsy nisy resaka hoe rehefa tsara resaka teo moa zany Jesosy le vehivavy dia ozy amin'izay le vehivavy hoe ity amin'izay raha hisotro ianao, tsisy hoe Jesosy nandeha nisotro rano teo, tsisy resaka an'izany io raha mijery ny tantara iray manontolo ianao fa juste Jesosy te hiresaka amin'ny fotsiny nitady nanao ny savalana ina reny fomba afahako miresaka amin'ity vehivavy ity ary zany mihitsy ny mety antony anankiray nahatonga ny mpianatra rehetra satria raha mijery ny tantara rehetra eo tsika voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe lasa nandeha ny andiny favalo fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna ividy hanina. Fantatsika tsara hoe firy moa zany mpianatra Jesosy zany 12 lahy mpianatra Jesosy, reo le miaraka aminy foana mpianana Jesosy be da be fa ireo le tena apôstôly nofidiny, reo le tsy misaraka aminy ary mino fa niaraka tamin'ny teo amin'ny fatsakany io mpianana tamin'izay fotoana izay fa tamin'ny fotoana tiany Jesosy resahana tamin'ity vehivavy ity nalefany Jesosy daholo aloha reo mpianan'ireo ndanana reo 12 lahy mandeha miara-miantsena zany ve dia mbo normal ve zany raha maha-olombelona? Mbo normal ve zany hoe izy 12 lahy lasa nandeha nakany an-tsena afampitaditady Jesosy rerina vela teo fa ny tena marina Jesosy tsy mila hoe tsy mila zavatra be da be hoe tsy voatery misy olona be da be vao afaka miresaka aminao. Jesosy afaka miresaka mangingina amin'ny zanak'Andriamanitra zay tiany hiresahana. Andriamanitra marina programa hoe izao no mampety azy, izao ny fotoana mety misy resabe mantsy teo hoe hita koa ty Jesosy adalainy Jesosy indray le vehivavy mety zany resaka daholo teo zany nalefany daholo aloha reo ary tsy nisy nizaniza tsony teo afa-tsy io vehivavy Samaritany nisy Jesosy. Izy roa i Jesosy io vehivavy Samaritany nisy isany tavela teo nanomboka ny resaka manao hoe mba omeo kely amin'ilay rano hoe mba hosotroko izy. Hoy ny tenin'i Jesosy manao hoe omeo kely amin'ilay rano ary namaly ny vehivavy Samaritany. Nahoana ianao no Jiosy ka mangataka amiko sotrona nefa ho vehivavy Samaritany fa ny Jiosy tsy manandra raha tamin'ny Samaritany. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay niteny aminao hoe omeo hosotroko dia ianao indray no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Zay ny tiako resahana aminao amin'ity androany ity, te hanome anao an'io rano velona io Jesosy androany. Tadio tsara fa fantatry Jesosy amin'ny atsipiriany tsara ny fiainanao, ny fiainako, ny fiainanao, ny fiainatsika. Eny fa na dia hatrany ny miafina aza arak'izay efa niteneniko taminao tao hoe misy zavatra tena afeninao indrindra dia fantatry Jesosy ary hitany Jesosy io
fantany koa ny zavatra banga ny zavatra manka eo amin'ny fiainanao ny zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona fantatry Jesosy amin'ny atsipiriany io ary tia no fenono zay fahabangana misy eo aminao zay tia no fenono zay fahabangana misy eo aminao zay hitany tsara io fantany tsara ny vesatra io ny ranona tsakaindra vehivavy eto amin'ity andinitsoratra masiny ity dia endriky ny fiainana eto amin'ity zao tontolo zao ity io rano io fantatritsika tsara fa ny rano no manome fiainana ary any amin'ny tany tsy misy rano mazava ho azy fa mosary ary rehefa tonga ny mosary na ny tsy fampikanina dia mazava ho azy fa fahafatesana ny ao ambadika zany rehefa tsy misy rano tonga ny mosary rehefa tsisy hanina fahafatesana ny ao ambadika zay ary ity vehivavy nandeha natsaka ity dia endrika anankiray anehoany Jesosy Kristy tompo hoe ity zao tontolo zao ity izay mampangetaeta ny olona ary ny olona zay matsaka rano ny olona zay mitady fiainana satria raha tsorintsika le rano dia fiainana raha tsisy rano dia fahafatesana mazava ho azy ny olona zay mitady fiainana ka eto amin'ity zao tontolo zao ity dia tsy mety afa-po ny amin'ny zavatra omeny ny tany zany izy tsy mety afa-po fa ny olona anankiray manana 1 million androany te hanana 5 million rapitso manana 5 million izy rapitso te hanana 50 million izy amin'ny herinandro manana 50 million izy amin'ny herinandro te hanana miliara izy ao aoriana kely ao tsy mety afa-po miazakazaka tsy ary rano mampitotototo ny olona mivezivezy atsy mivezivezy aroa mitady ny fomba rehetra amenona ny fiainany ary tsy mety afa-po zany endriky ty fatsakany ty zao dia ohatra hoe eo amin'ity zao tontolo zao ty ianao raha eo foana ianao no matsaka eo foana ianao no mivezivezy eo foana ianao no miverimberina dia tadio fa mandra-pahafatiny ao dia tsy ho afa-po mandrakizay ianao fa hitady rano foana hitady fiainana foana hitady an'io zavatra tsy ampy io foana rehefa izay eto amin'ity zao tontolo zao ty zay no averinao fa hanome le zavatra banka eo amin'ny fiainanao izay no endriky ty fatsakana izay natao ty raha matsaka ianao androany dia tsy hoe maka androany ny olona anankiray hoe iny fa natsaka tery amin'ny rano dia tsy makatsony rapitso fa rapitso indray izy dia mandahatra bidon rapitso indray izy dia mandeha miverina ny lavadrano anaty vovo maka rano indray raha afaka pitso indray izy dia maka amin'ny herinandro izy dia maka ary mandra-pahafatana mandritra ny androm-piaina rehetrarehetra matsaka foana zany ny fiainana zanak'olombelona raha resaka rano ny resahana ary tsy hafa fa tahaka an'izany eto amin'ity zao tontolo zao ty rano mora tsy mahafa-po fiainana tsy mahafa-po no meny zao tontolo zao fa tadio tsara fa Jesosy nampanantenanao anomeanao fiainana be da be anomeanao fiainana be da be rehefa manana be da be an'izany ianao tsy vezivezy tsony ianao tsy totototo aty seroa tsony ianao anana fotoana amin'izay ianao anomporan'Andriamanitra rehefa omeny Jesosy zay be da be zay fa misy fotoana le be da be mihitsy no mbola tsy voaray antsika ary zany no mahatonga antsika misy zavatra tsy ampy tsy mahay makasitraka an'Andriamanitra tsy mahay manome voninahitra an'Andriamanitra ohatra mandeha mezakazaka tsy mezakazaka roa foana ary tsy manam-potoana mihitsy aza ny sasany na dia anomporan'Andriamanitra azy raha ao anatin'ny tokantranao tao anatin'ity confinement ty tokony mbo nitombo ny ara-panahy satria nitombo bebe ny fotoana tsy nafahana ny asa tokony antombo ny fotoana namakina baiboly satria teo aloha teo no ny faharerana ny asa mandavanandro dia tsy afaka mihitsy na mindray baiboly fa reraka avy miasa dia tia atoro satra hidaboka anyloha nomen'Andriamanitra ny confinement aloha dia tokony mba nitombo ny ara-panahinao fifandraisanao tamin'Andriamanitra ny mifanohatra amin'izany ray lasa tsy nanana fotoana intsony lasa ohatra ny variana nitombo ny raharaha tao anatin'ny tokantrano ohatra ny lasa ketriketrika be loatra ny loha dia ohatra ny lasa tsy nanana fotoana intsony nifandraisana amin'Andriamanitra lasa ohatra ny nazotomana be tao anatin'ity confinement ty ka tsy nanam-potoana hifadiana hanina intsony no zanak'Andriamanitra ary devolina eny manao bravo amin'izany tadio tsara fa satana no faly amin'izany ianao rehefa manomboka manao dingana mihemotra indray mandeha ny zanak'Andriamanitra anankiray dia tadio fa efa nitevolo nitady hisintona anao tsikelikely nitevolo rehefa hisintona anao tsikelikely hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hiala eo anatrehan'Andriamanitra hiala amin'ny hafanam-po amin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy tonga dia alany brusque be ianao azotomony tsikelikely ianao reberebeny tsikelikely ianao dia lasa ohatra normal iny be da be any izao ny kristianina ry havana malala tao anatin'ity confinement ty ohatra lasa normal be aminy zao zany hoe tsy makany am-piangonana zany be da be izao ny zanak'Andriamanitra ohatra lasa ohatra nadiadiny ray ara sisa zany any amin'ny toeram-pivavahana satria teo aloha rehefa mivavaka mety hoe tapakandro maraina ray manontolo izy mamonjy tao-bavaka ohatra ny sasany aza mora tsy resaka fotsiny tsika eto amin'ny trano-fivavahana vahoany olo ka manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 4 ariva zany hoe manana fotoana lava be hivavahana hitadiavana an'Andriamanitra fa tatoato nivoaka ny didy fa tsy maintsy adiny ray any
tsy maintsy adiny ray ihany fa 10 ihany zany hoe ena nisan'ny olona mitsofoka any am-piangonana zany raha tsorona de zay mihitsy raha misy olona narivony eo de 10 ihany no mahazo miditra ao ary raha namonjy fotoam-bavaka lava be izy nandritra ny andro na ena ny fotoana hafahany mandreny fotoam-bavaka natao adiny ray ihany mba hidirany sasany ray ka tsy ny hafanamponao ve na ena am'zany ahena ny hafanampo ary ny devoly manao bravo ambadika zany mila mamailo no zanak'Andriamanitra am'izao andro faran'izao zany no mahatonga antsika mila manohatra ny paikadiny satana ka na de misy fotoana aza ny devoly miezaka manao ny fomba rehetra anamaivamaivanana zany resaka vavaka fifandraisanao amin'Andriamanitra zany ianao misisifa mitadiava ny fomba rehetra rehefa mba misisika Jesosy mba te hiresaka aminao mba misisify ianao hiresaka aminy Jesosy misisika ao anatin'izao fahita lavitra zao mba te hiresaka aminao amin'ny alalan'ny teniny ary ianao ve mba manana fotoana hisisifana mba hiresahana amin'i Jesosy ao anatin'ny vavaka satria ny mivavaka de miresaka amin'Andriamanitra mba manana fotoana ve ianao mba nanokana fotoana ve ianao mba misisika ve ianao sa ohatry lasa normal be mihitsy le hoe vadindray efa nazo an'iny kely iny aloha tsisy ara moa tena lasa normal zany androany mampahery anao aza ena ny toe-java misy ninina zavatra mety mbola isangojongojo eto amin'ity zao tontolo zao ty ifamadibatika eto amin'ity zao tontolo zao ty ninina fisavorovorony zava-misy eto amin'ity zao tontolo zao ty ny fitiavanao an'Andriamanitra aza ena ny fanomponao an'Andriamanitra aza ena aza miezaka raha de manao indray mandeha dingana mihemotra aza ianao aza manaiky an'izany itsika tsy naman'izay mihemotra fa naman'izay mandroso amin'ny famonjena ny fanao voalazany tenin'Andriamanitra naman'izay mandroso amin'ny famonjena ny ara-panahy mirary aramirary ao anatin'ity fotoam-bavaka zay ataotsika na de fifadikanina anaty télé ohatra zao aza ny atao na fifadikanina anaty radio ohatra zao aza raha fahanao miainao an'izany mirary aramirary mba hatanjaka ny ara-panahinao mba tsy horeraka ny ara-panahinao mba hahery ianao te hiditra eo amin'ny fiainanao ane Jesosy te hamenao ny zavatra banga tadiavinao isanandro sanandro io ane Jesosy nisy fotoana ny Andriamanitra indray andro taditsika tsara ny tantarany Zakaios raha mijerytsika any amin'ny Luka 4:20 any Zakaios ane nanana ny vola zay nilainy ny tena zanana antoka mihitsy fa nipetraka tamin'ny vilatra trano tsara tarehy zay nitadiaviny tout confort zay Zakaios tamin'izany vanim-potoana zany potsina foana ny poche isanandro sanandro mety nanana tahiry mipirina Zakaios nanana ny maizy azy Zakaios fa tsy nety feno ny fiainany nisy zavatra banga tao ary raha tsy Jesosy niditra tao anatin'ny tokantranony raha tsy ny fotoana niaonany tamin'i Jesosy tamin'izay vanim-potoana izay tsy feno io fahabangana tao amin'ny Zakaios io tsy afa fa tahaka izany ty vehivavy ty nisy zavatra banga foana teo amin'ny fiainany ary zany tonga anazy nanambady imbeda be mety nisy zavatra nitadiaviny tamin'ity lehilahy anankiray ty tsy hitan'le izy de mifindra tamin'ny anankiray indray izy tsy ampy azy indray le anankiray de ohatsy de alao indray taoko an'ity anankiray ty fa ty de ohatra sady bogosy ty ny manam-bola de mbola tsy ampy azy indray de alao indray taoko an'ity tsy nety afa-po fa mitady nifindrafindra niovaova lehilahy niovaova vady mba hameno le fahabangana le zavatra tsy ampy ao amin'ny fiainany mandra-pahatonga ny fanena tamin'i Jesosy teo patsakana mitady ny fomba rehetra Jesosy mba hiresahana aminao mitady ny fomba rehetra Jesosy mba hitenenana aminao hidirana an-tsehatra eo amin'ny fiainanao za androany mampahery anao sokafo midaladana ny foninao io zavatra mampitototanao eto amin'ity zao tontolo zao ty io hitany Jesosy io ary io mihitsy ny tiany Jesosy hidirana io mihitsy ny tiany Jesosy ho fenona raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao ty nitadiavanao ny fameno io de ho reraka foana eto amin'izao tontolo zao ianao ao amin'i Jesosy ihany ny fahafenona tamin'izay vanim-potoana zay de tsotra mivalin'i Jesosy raha fantatrao raha vehivavy ny olona zay miresaka aminao de tsy be resaka be tahaka zany ianao fa izah indray ny nanome anao ianao indray ny nangataka tampoka ary de omeko rano ianao de tsy le rano tsotra ohatrany ty omenao sy angatahako aminao ty fa omeko rano velona ianao de rano velona iboiboiky ao anatinao tonga rano velona iboiboiky ainao ny dikan'izany rano velona zany loha rano ny dikan'izany zany hoe ianao lasa loha rano pitahina loha rano pitiavana loha rano pasoavana zany hoe misy zavatra avy any aminao indray no miaingy le zavatra tsisy eto amin'ity zao tontolo zao ty ao aminao indray no miaingy io zavatra banga rehetra io zay le loha rano le zavatra nitadiavinao tatsy nitadiavinao taroa ao aminao indray no miainga satria rehefa tafiditra eo amin'ny fiainanao Jesosy apetraka Jesosy ao anatinao zay fiainana zay loha rano na hoe rano miboiboika izay de tsy ho ritra io
naritra daholo any amin'izao tontolo zao maimaina daholo any amin'izao tontolo zao ny toerana misy loharano misy rano foanao tsy mety tapaka io tsy mety tapaka io tapaka daholo ve famatsiana tsy famatsiana roa tapaka daholo ve ny zavatra nataon'ny olona rehetrarehetra tary tsy mandeha ty tsy mandeha ty mbola possible ny olona misy ny loharano velona ao anatiny hitany foana ny lalany voana natapina daholo aza ny lalana tsy mavaritra ndrefa na tsy nanana ozy le hira anankiray izay ianao mbola nokafan'Andriamanitra lalana eo amin'ilay tsisy lalana eo amin'ilay misy sakana eo amin'ilay lalana sarotra Andriamanitra afaka manao lalana vaovao amin'ny zanak'Andriamanitra rehefa tafiditra ao anatinao zany Jesosy zany hivezivezy foana eto amin'ity zao tontolo zao ty ianao mandra-pahatonga an' Jesosy manjaka amin'ny fahafenona ao anatinao hifanena amin'ny Jesosy anenao anatin'izany teny zany mba hahatonga an' Jesosy andray tanana an'ilay fiainanao ary ny kity an' Jesosy mihitsy ny marary n'ity vehivavy ty rehefa nangataka Jesosy dia niteny le vehivavy manao hoe tompoko ianao ny tsy manana fanovozana le fatsakana lalina be aiza no ahitanao an'izany loharano zany tsotra navalin' Jesosy izay rehetra misotro amin'ity rano ty hoy Jesosy 9:20 dia mbola angetaeta indray fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaeta mandraka izay ny zavatra tiany Jesosy omena anao dia tsy zavatra ndray mipoaka fotsiny zany mantsy rehetra maimaika mpivavaka ary mahatonga azy mpivavaka miazakazaka roa mitady fipoahana iza ndray zao na iza ndray zao no misy mirakla ary moa ny mirakla hony ary misy zavatra fipoahana miazakazaka tsy miazakazaka roa fa ny tena marina ny zavatra tiany Jesosy omena anao ao anatinao no misy loharano mivoaka miboboky ahatonga anao tsy angetaeta intsony ianao no tonga loharano ary io zavatra tadiavinao isanandro reto amin'ity zao tontolo zao io ty io azon'i Jesosy omena anao io azon'i Jesosy fenona ao anatinao io azon'i Jesosy tsy ampahoriana anao io raha izay foana no mampitebiteby anao hoe rehefa tsy makarano etony dia maty inona no isasana inona no sotroana inona no hokanina inona no anadiovana ny fitaovana inona no idiovana tsy maintsy mitady ianao ary tsy maintsy maka ianao zay mihitsy ny lalàna ny fatsakana eo daholo ny maka hatramin'ny biby fiompy raha ny jorovavolom-belona le vehivavy io Jakoba razambe atsika ny teto daholo ny inana izy menakavy hatramin'ny bibiny zany hoe io zany tena ilaina eo amin'ny fiainana ray manontolo mihitsy miankina amin'izay ny fiainana fa ozy Jesosy manao hoe nizaniza misotro amin'ity rano ty dia mbola mangetaeta ihany fa nizaniza misotro ny rano zay omeko azy dia tsy angetaeta intsony mandrak'izay ry havana malala ny valim-bavaka tian'Andriamanitra omena anao ny fitahiana tian'Andriamanitra apetraka eo aminao lay rano velona tiany Jesosy apetraka ao aminao tsy zavatra provisoire tsy zavatra kimaimaika tsy ny androany ihany izany no mahamaika mpivavaka tena androany mihitsy aloha vao mihitsy aloha ty problemako ty androany mihitsy aloha tonga dia ampidio mihitsy aloha le vadiko lasan'olona efa 10 taona zay androany aloha tonga dia alamino mihitsy le problemako sasany dia mavita mivavaka mihitsy androany tonga dia vono ihany mihitsy io adversairako io androany ihany fa Jesosy mieritreritra anao dia mieritreritra ny mandrak'izay ianao tsy zavatra androany ihany tsy le zavatra kimaimaika ihany tsy le zavatra matahitaitra anao tsy le zavatra tandrametaka tsy zavatra vetivety fa tian'Andriamanitra aharitra ny famonjena zay omena anao tian'Andriamanitra aharitra ny fitahiana zay omena anao tsy hoe androany ianao omena dia ifampitady ny ray rapitso fa Andriamanitra ho voalazan'ny Baiboly manao hoe izay tahinao Jehova ô dia voata mandrak'izay tian'Andriamanitra ho tohizany io ary tsy ataon'Andriamanitra tapitra kory amin'ny 70 na 80 taona iainanao eto ambonin'ny tany fa tian'Andriamanitra ho tohizana hatrany amin'ny taranaka mandimby anao tian'Andriamanitra ho tohizana hatrany amin'ny fara mandimbinao rehetrarehetrany ka androany ianao tahina ny zanakao tahina ny zanaka ny zanakao tahina ny zafinao tahina za rehetrarehetra mombanao zany no programan'Andriamanitra mahafinaritra ary zay no mahatonga an' Jesosy te hiteny tamin'ity vehivavy ty manao hoe lay loharano omeko anao lay rano omeko anao dia hahatonga anao tsy angetaeta intsony mandrak'izay zany hoe tsy ritra ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty intsony tsy hahatonga anao hitotototo intsony tsy hahatonga anao hitady lehilahy tsy na hitady lehilahy ary intsony ameny ny fahabangana misy eo aminao satria lehilahy anankiray itsy no heverinao fa tsara tare manana ny tsanganany fa saingy mety tsisy vola dia nitady an'ilay anankiray be vola indray ianao na dia tsy dia manahoana loatra dia nitady anankiray indray ianao ty tena be fitiavana tsisy vola sady nitady ary ho voalaza ny tenin'Andriamanitra rehefa nitony resaka izy roa teo dia ozy Jesosy manao hoe indimy nanambady ane ianao indimy efa nanambady ianao
vehivavy moa de raha vehivavy ty moa tsy nahalala ninina fa niveriny fa mbola resaka rano arabaky teny ihany le izy meo an'izany rano zany raha de tsy aketo atsaka tsony mandrak'izay ozy izy meo anazy zany rano zany fa ninafinaritra de hoy Jesosy taminy Jesosy ne voniny meo ary le rano de hoy Jesosy manao meoko le rano andana tsy aloha vadinao dana aloha tsy vadinao de meoko le izy zay nidikany teny io teo le vehivavy de namboraka nilaza fa zany tsy manambady tsy manambady fa reny olona rehetrrehetra ny arahako reny vadiny rahany ny arahako iny de vadiny anina le anankiray de vadin'olona daholo ny arahany zay inona tonga ny olona teo an-tanàna tsy te hikasokasoka tamin'ny vehivavy satria efa nalaza ratsy androany afa miditra ao raha pitso afa miditra ao raha afaka pitso afa miditra ao mety manambady herintaona kely afa ny ray niny anankiray iny raha niteraka izy de mitonga indray ny manaraka de afa koa ny dadany indimy na nambady ary raha dimy ny zanany de dimy koa ny ray nireo zanan'ireo zany any indraindray ny fiainan'ny olona mitady zavatra mahafapo ary tsy isy anome izao tontolo izao tsy anome fahafapo anao zany izao tontolo izao tsy manome anao fahafampo zany fa izao tontolo izao de hitady ny fomba rehetra foana istonana anao mba hatonga anao hitototoka tsy miala eto amin'ity izao tontolo izao ty hatonga ny fonao iraikitra eto amin'ity izao tontolo izao ty zany ny programan'izao tontolo izao fa ny programan'Andriamanitra de hoy Jesosy manao hoe tsy aketo matsaka intsony ianao tsy hoeto makatsony ianao fa omeko loharano ao anatinao de tsy ino zany loharano zany fa le fiainana be da be tsy ino zany loharano zany fa tena Jesosy tena ny mihitsy tafiditra eo amin'io vehivavy io Jesosy nila resaka tamin'io vehivavy io Jesosy tian'io vehivavy io Jesosy nanana programa tsara tamin'ny fiainan'io vehivavy io ninina fomba fijerin'ny olona sy tsaratsarany olona azy ninina falilikiliana nahazo azy ninina fiainan'io vehivavy io ary androany aty ampahery anao inona no hitanao fa banga eo amin'ny fiainanao inona no hitanao fa tsy ampy eo amin'ny fiainanao Jesosy ny fahafenony ny zavatra rehetra ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra zay zavatra banga fa hitan'i Jesosy io mila mandray ny fanapahan-kevitra ao fotsiny ianao andray an'le loharano miboiboika ao anatinao ve sa mbola hidiazakazaka ihany andeha atsaka indray fanapahan-kevitra no mila raisintsika amin'ity androany ity riavana malala iverinao fa tsy hitan'i Jesosy fa io zavatra tsy ampy ao anatin'ny tokantranonao io ao anatin'izao confinement zao iverinao fa tsy hitan'i Jesosy na hodin'i Jesosy fanina va io zavatra mahazo anao io hitany io ary fantany io ary te hisisika izy resaka aminao androany avelao omeo lalana izy de omeo toerana ao anatin'ny fonao izy mba hatonga azy amena an'io banga io tahaka an'izay nidirany tao anatin'ny tokantrano Zakaiosy tamin'ny resahako taminao teo tamin'ny fotoanandro vao nitsofoka Jesosy na tsary maivana Zakaiosy na tsary voavela Zakaiosy na tsary feno le fiainan'ny Zakaiosy zambiny fa tsy hoe teo Zakaiosy akory de nibebaka tamin'i Jesosy de nipitsony iny de lasa ndraina de nanao ny fanao ratsiny tsisy an'izany ao anaty baiboly fa teo ny eo Zakaiosy de niala tamin'ny fanao ratsiny teo eo Zakaiosy de lasa tsy nanao zavatra tsy mety intsony teo amin'ny fiarahamonina nisy azy fa nanomboka nanitsy ny lalany nanitsy ny fiainany ifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra androany te hiteny aminao ninona zavatra mety misy eto amin'ity zao tontolo zao ty inona no mety banga eo amin'ny fiainanao manatonan Jesosy apetrao amin'Andriamanitra io aza mitady an'io aza mitady an'izao tontolo zao ameno an'io eo amin'ny fiainanao meo alalana Jesosy hiditra an-tsehatra voainy varavarany fonao hidiran'i Jesosy fa rehefa tafiditra ao Jesosy ho fenony ny banga rehetra eo amin'ny fiainanao rehefa tafiditra ao Jesosy mandray andraikitra miditra an-tsehatra izy ary tsy mamela anao irery ao anatin'ny adinao tsy mamela anao irery ady rery tsy mamela anao hiasa rery eto amin'ity zao tontolo zao ty ombanao Andriamanitra zany tiako ampaherezana anao amin'ity androany ity ary ny programan'i Jesosy tsy ho anao ihany ho anao sy ny ankonanao zay inona tonga Jesosy ny teny tamin'le vehivavy manao hoe omeko le rano velona tadiavinao fa zao da hanatsoa vehivavynao ny tena tiany Jesosy tenenina de zao tsy ianao rery ihany raha vehivavy fa ianao sy ny ankonanao ianao sy ny tokantranonao anty androany ty aty ampahery anao amin'ny alalanao no amonjen'Andriamanitra andreo tokantranonao sy ny ankonanao reo ianao no tonga loharano pitahina ianao no tonga loharano pasoavana ianao no tonga loharano boiboika tsy mety rehetra ao anatin'ny tokantranonao io amin'ny alalanao de feno le zavatra banga rehetra mampitebiteby anareo menakavy miankina manainy zany rano zany ary rehefa tsisy rano ao an-trano mety mosarena ny ray tanàna fa amin'ny alalan'ity vehivavy ty no tiany Jesosy ampitana izany loharano boboky zany ho azy sy ny tokantranony sy ny ankonany everinao fa tao ambadika io moa tsy nanjary fitaovana lehibe raha mijery ny toy ny tantara iray manontolo tsika zay tsy ataontsika eto intsony fa ny aiky raha vehivavy ary zany fotsiny zavatra mila ilaitsika rehefa mba miresaka aminao Jesosy
manoro-hevitra anao Jesosy de arao fotsiny teniny. Rehefa mba misy zavatra tenenin Jesosy aminao hoe zao atao de mba ataovy. Rehefa misy zavatra takin Jesosy aminao, Andriamanitra tsy mitaky zavatra tsy ho vitanao de mba avitao. Ity vehivavy ity teto de nanaraka fotsiny baikon Jesosy. Ary tonga de nanaiky fotsiny zao le vehivavy manao hoe tena fantatra tompoko fantatra fa aminany ianao. Fantatrao le fiainako, fantatrao ny afina momba, fantatrao zay rehetrarehetra mikasika. Nanomboka teo rehefa niaiky io vehivavy io. Niaiky ny fahadalany, niaiky ny fahotany teo anatrehan Jesosy. Rehefa nitenenin Jesosy zay zavatra tsy metimety tany amin'ny afinafina nataon'izay, niaiky izy, fantatra fa mpaminany ianao. Nanomboka fitaovana teo am-pelantanan Jesosy izy. Nampiasainy Jesosy ary tamin'ny alalan'io vehivavy io namonjena olona maro be teo amin'ny tanànan zareo. Satria raha mijery ny toin-tantara ianao dia voalaza amin'ny Baiboly manao hoe vahoaka maro niaraka tamin'ny vehivavy ijery an'i Jesosy tamin'izany vanim-potoana izany. Izany Jesosy, nitsoro vavolombelona tany an-tanàna io vehivavy io. Izy no nataon'i Jesosy fitaovana, na dia vehivavy tsy nisy ny lanin'ny olona azy, tsy nisy ny lanin'ny fiarahamonina azy tamin'ny alalan'ny iray no nitaoman'Andriamanitra an'ireo vahoaka rehetra niara-monina tamin'ireo iaona tamin'i Jesosy tamin'izany vanim-potoana izany. Mpianatra koa aza gaga rehefa tonga avy any. Rehefa nisy inona teto. Nisy nanatitra haninao azy ngamba teto matoa izy tsy hinana intsony. Fa nisy mission vitan'i Jesosy teo mandrapatonga ny mpianatra avy any an-tsena avy any. Efa nisy mission vitan'i Jesosy de tsy hinana akory. Fa mba hiditra lalindalina kokoa tamin'ny fiainan'ity vehivavy ity. Androany dia mba miresaka aminao. Tianao zavatra lehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra. Mitady anao Andriamanitra ary mitady ny fomba rehetra resahana aminao. Mitady ny fomba rehetra idirana kaikaiky kokoa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Te hampiasa anao Andriamanitra. Zay no programa mahafinaritra tiany Jesosy anohizana ny fiainan'ity vehivavy ity. Izy le noverina fa tsinotsinona, izy le fa nositosika teo amin'ny fiarahamonina, izy le tsy nisy lanjany, tsy nisy valeur teo amin'ny manodidina azy, nampiasain'Andriamanitra amonjy an'ireo olona rehetrarehetra. Ny fotoana iray mandeha iaonanao amin'Andriamanitra. Ny fotoana indray mandeha ekenao eloka eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fotoana indray mandeha aresy lahatra anao ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Sy ny zava-bitany, ny fahaiza-manaony, ny fomba fiasany tsy takatra ny saina, tsy arefesiny. Ny amin'ny fahaiza-manao anao, ny amin'ny fahaiza-manao an'izany Jesosy any. Rehefa aresy lahatra amin'izany ianao, dia afaka ameny ny fahabangana rehetra misy eo amin'ny fiainanao Jesosy. Hain Jesosy aneny manasitrana io aretinao amin'ny fiainanao io. Na le averinao fa aretina mamenatra mihitsy azy le izy. Ary misy fotoana ianao manafina hatramin'ny vadinao aza tsy mbola mahalala le izy hatramin'ny androany. Hain Jesosy aneny manafaka io problème be zay mampiketriketrika ny lohanao, mila mahavaky ny lohanao. Dia ozy ianao manao hoe tena mila mahafotsy ny voloko aingana mihitsy ity problème ity, fa mbola tsy niatrika problème ohatra ity. Hain Jesosy ane io, fantany ane io. Fa amin'ny fotoana ianao manaiky androany, hiditra antsehatra eo amin'ny fiainanao Jesosy. Ilay zavatra mandrakizay ary nomeny Jesosy anao. Neny Jesosy dia fiainana mandrakizay tao ambonin'ny tany, fiainana be ary aminao avy dia fiainana mandrakizay. Tiany Jesosy omena anao zany. Ho voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe tsy omeny miaraka amin'ny maimaimpona kovany zavatra rehetra. Androany aty hampahery anao. Raha ny fiainana mandrakizay fony Jesosy ho anao sy ny ankonanao. Satria izay ny programany, amonjy anao sy ny ankonanao. Raha mino ianao androany dia hovonjen'ireo ankonanao reo. Inona no mety ho ditran'ireo, inona no mety ho adalanan'ireo hitanao, mampavesatra ny fonao, mahatonga anao ohatra marary fo mitebiteby lava, ohatra manao palpitation lava zany ny fonao. Ianao mihitsy hoe tsy manam-pitsarana, tsy manam-piadanana ianao. Ianao hoe vao feon-javatra kely ry ambadika ianao dia nisendoatra ao anatin'ny tokantranonao. Apetrao amin'ny Jesosy ny fanahinao rehetra, ny tebitebinao rehetra. Apetrao amin'ny Jesosy io, avelao Jesosy hiditra an-tsehatra, ndray andraikitra, ndray an-tanana ny mombanao sy ny ankonanao. Dia hitanao fa io zavatra rehetra mampangetahetanao ito amin'ity zao tontolo zao ity io, ho fenony Jesosy io amin'izay fotoana izay. Androany dia hivavaka hikasika anao manokana ny Andriamanitra tao anatin'izany teny izany. Mety mbola tsy nanandrana ianao dia mety sa. Fa za androany ny teny manao hoe mba manandrama izaho fa tsara Jehova. Tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra zany. Vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Aretina ve? Ainy manasitrana an'io. Fahagagana ve ny tadiavinao? Tena mahagaga mihitsy izy. Inona le zavatra mampahory anao? Inona le zavatra manavesatra anao? Inona le zavatra mila tsy ho zakanao? Fa fambaraka ve? Enatr'olona vavan'ny olona ve? Amin'ity androany ity aty hampahery anao. Aza manaiky hitazona an'izany intsony. Omeo an Jesosy ho entiny izany. Fa izy no efa nampanantena.
makanesa ty amiko anareo zay mesavatra sy mavesantretana ho izy fa izaho anome anareo fitsarana nampanantely izy anome anao fitsarana mba tsy hitotototo itsony mba tsy andeha atsaka eto amin'ity zao tontolo zao ty itsony fa omeny fitsarana le loharano velona ny tiany Jesosy iboboaka ao anatinao vavakantsika amin'ity androany ty tiako ianao tsy salasala androany raha nahatsapa ianao fa nikasika anao ny tenin'Andriamanitra androany dia mitenena amin'ny tompo manao hoe ity Jesosy tsy salasala ihany koa nolotra ny fiainako ray manontolo aminao tsy salasala ihany koa ametraka ny amiko ray manontolo eo ampelantananao tsy salasala ihany koa napakevitra naraka anao tsy salasala ihany koa ametraka ny yadiko rehetra eo ampelantananao hitsangantsika rehetra dia ataontsika izany fahavaka izany reto izay Andriamanitra miaraka amin'ny etamavesatray dia avy manatona anao miaraka amin'ny adi-tsaina mety mavesatra ty anatina ety dia manatona anao amin'ny fofeny fahaterena tompo Jesosy ianao nefa nitadiny fomba rehetra anatonana anay dia izay indray ve Jesosy malala no hialangalana indreto ihany koa izay Jesosy malala manatona anao tsy misalasala izay satria fantatray fa na dia manafina arany izay fantatrao ihany le izy na dia misy zavatra be da be arany gobogoboninay Jesosy tsy zavatra miafina zany eo mba masonao Andriamanitra iendry loatra ianao manatona anao amin'ny etaeta izay androany tsy salasala ametraka ny adinay rehetra ny olanay rehetra eo ampelantananao zavatra manavesatra ny fonay ireo zavatra rehetra mangejanay ireo zavatra rehetra matorany devolanay na amin'ny endriny ohatry ny ahoana na amin'ny endriny ohatry ny ahoana tompo dia avy manatona anao amin'ny etaeta sy ny fofeny fahaterena izahay fantatray fa ianao rery ihany no manome fiainana Andriamanitra fantatray fa ianao rery ihany no afaka manome fahafahapo anay ianao rery ihany no afaka miditra sehatra amin'ny zavatra rehetra manavesatra anay Andriamanitra mety efa leo anay ngamba izao tontolo izao mety efa tsy tianay intsony ngamba ny olona mety efa nialangalana ny tsirairay avy mety efa tsy te hifampikasokasoka aminay satria diso malazalaza ratsy loatra diso malaza mpangataka loatra ihany koa ngamba Jesosy fa ankehitriny izay avy manatona anao mifanetretena Jesosy ny baiboly dia milaza raha vavy ranada malala fa niza manatona ho i Jesosy dia tsy mba misy olona avoko androany andao anatona azy amin'ny fanetretena isika anatona azy amin'ny etaeta lalina isika pora eo amin'Andriamanitra za misy afenina aminy fa efa fantany io fa ho voalazan'ny baiboly manao hoe amin'ny vava no anekena ary amin'ny fo no inona mila miteny ny vavanao pora eo amin'Andriamanitra zay mba etaetanao amin'tian'io ty Jesosy marina fa andro farany zao ary ny sitrapony devoly teny atonga ny hovizana eto amin'ity zao tolo zao ty hiazakazaka lava hiazakaza dava hitotototo lava hitady fiainan'Andriamanitra kanefa fitaka ihany no omeny zao tolo zao fitaka ihany no omeny zao tolo zao fa afa mihitsy Jesosy zany hoe manana anao zany tena sambatra izahay manompo anao Andriamanitra goavana dia goavana ny fotoana ahafahanay manolotra ny fiainanay sy rehetra momba anay eo ampelantananao ny fotoana ionanay aminao tsy mba ataonay maivamaivana zany vonona izahay Jesosy tahaka izay nahavonona an'ity vehivavy ity tonga fitaovana teo ampelantananao Andriamanitra tonga langilanga mahery vaika teo ampelantananao afaka nitaona olona maro hitodika aminao nitaona olona maro ahita ny tavanao Jesosy reto izay sy netaetanay manatona anao ny fofeny fahaterena eto anatrianao misaotra indrindra tompo misaotra fanamasina ianao nomena voninahitra mandrakizay halleluja nitady zavatsoty sy mahavoky atolay vehivavy nakarano ho ataontsika izay iry ray dia ataovy amin'ny etaeta lalina dia mbola veriko aminao ihany fa avy zany manana an Jesosy zany tsy hiady rery amin'ny fiainana intsony ianao rehefa eo amin'ny tompo nitady zavatsotsy tsy nahavoky tolay vehivavy nakarano kanefa nomeny Jesosy tokiao
azony madio mangaroano feno tompo feno tompo feno tompo itafotafo itisiny zay no menao ay fa miretarena duniafo iza etaetany fana tsy vitsy ireo zay mbola mankamamy tsy vitsy ireo zay mbola mankamamy fiadanana tsy odory ratanana tsy odory oreraka ianao mitady oreraka ianao mitady raha tsy mandray an' Jesosy Kristy raha tsy mandray ani Jesosy Kristy feno tompo feno tompo feno tompo mitafotafo itisiny zay no menao ay fa miretarena duniafo iza etaetany fana amredareda amiretarena duniafo iza etaetany fana ivavakantsika amin'izao fotoana izao a tsy lavina fa na dia mpanompon'Andriamanitra azy ianao na dia zanak'Andriamanitra ary tsika na dia mpanaradian'i Jesosy ary tsika dia misy ihany ireo zavatra mba mampangitahitantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity ary tsy manota mihitsy akory ianao raha mba misy faniriana kely ao anatin'ny fonao ao satria ny tenin'Andriamanitra mihitsy no milaza manao hoe Andriamanitra dia manefa ny rininy fono izay matahotra azy dikan'izany dia izao a misy zavatra aloha mampangetaheta mampaniry anao ao anatinao ao ary androany no fotoana mba hanarotantsika hanaborana an'izany ao anatrehan'Andriamanitra mety misy zavatra mba irinao manokana angamba mety tsy sahanao lazaina amin'ny olona akory tsy sahanao lazaina na dia amin'ny ankohonanao azy tsy sahanao lazaina na dia amin'ny pasteranao azy fa mety misy zavatra secret manokana ny anatinao any mba tianao borana eo anatrehan'Andriamanitra androany tonga eo amin'izay fotoana izay tsika androany aza menatra aza matahotra eto eo anatrehan'Andriamanitra ny etahitam-ponao eto eo anatrehan'Andriamanitra ny fahaterenao mbola eto amin'izao tontolo izao ianao fa tsy efa any an-danitra akory any an-danitra tsy misy zavatra mampahory antsika ntsony fa eto amin'ity zao tontolo izao ity mety misy zavatra mbola manky eo amin'ny fiainanao mety misy zavatra mbola bangy eo amin'ny fiainanao ary randroany ty hampahery anao mba hahatonga anao tsy hanao foana eto amin'ity zao tontolo izao ity nandeha hitsikaraka tsy hitsikaraka roa ameinao ny fahabangana io meo lalan'Andriamanitra hiditra nitsehatra amin'izany dia Andriamanitra nanome azy anao miaraka amin'ny madamo saondry tsika ao anatin'izay vavaka izay a ho amin'io zavatra mampangetahitanao io misaotra anao indrindra zay Jesosy a no ty fotoana ny fanenana taminao ity tsy kisendrasendra ny nandrenesanay izany teninao izanynay ty fotoana androany ity fa tena ianao te hiresaka aminay te hanamboatra ny fiainanay te hanome zavatra ho anay te hanome fitsaharana ho anay ko androany Jehova-Tompandriamanitra ranay tsara indrindra tena manana zavatra ngetahetana izahay tena manana zavatra tena tianangatahana aminao Jesosy dia ilay loharano tsy mety ritra ilay tsy mampangetaheta intsony ilay rano tena mahafa-po ilay tsy misy eto amin'izao tontolo izao fa hafa mihitsy ny avy any aminao tompo ary te hampisotro anay izany ianao te hanome fitsarana anay ianao te hanome zavatra rehetra ianao satria tena fantatrao Jesosy ny zavatra irinay tena fantatrao Jesosy ny zavatra mampangetaheta anay ary tena fantatrao ihany koa ny zavatra manakana ka tsy ahafahanay mandray izany fitahina fandresena fahasalamana fiadanana izay banka eo amin'ny fiainanay ary izany indrindra tompo natonganao hifanena aminay amin'ity androany ity natonganao hifanena amin'ireto olona
tsiraray avy ato tokantrano ato aty anaty fiara aty ety atseny ety ety ampiasany ety ato anatin'ity tokantrano ity naiza naiza Jesosy malala tena izay mandray an'izao tenao izao manaraka ty fotoana ity izany indrindra tena te hifaneny ianao Jesosy malala ary ireto olona say mandray izany dia izarany zany amin'ilay tanàna aminy izarany zany amin'ny ankonana izarany zany amin'ny vadiny izarany zany amin'ny zanany izarany zany amin'ny mpiara-miasa aminy Jesosy saotra tompo mankasitraka nanekenao hifanena aminay nanatonanao anay satria Jesosy malala ianao mihitsy ny tianao zavatra amin'ny fiainanay ianao mihitsy ny tianantonanay ianao mihitsy ny tianome lay fitsaharana sy fiadanana zavatra rehetra iririmponay noho izany tompo fotoana lehibe ho anay izao fotoana lehibe ho anay izao ny fanenanay taminao izao ka noho izany tompo izany teninao nentin'ny mpanomponao izany tamin'ny alalan'ny mpanomponao izany no tianao hikasihana anay no tianao hitondrana anay no tianao hanananay fitsaharana no tianao hanananay fiadanana mankasitraka Jesosy Fenoy tompo mitafotafo ity sy izay nomenaway pamiretaneta duniafu isa eta nifa pamreda duniafu misy fotoana rehefa mivavaka tahaka ireny sika mety mbola tsy tena afapo tsara ianao fa ny zavatra irahantsika eto amin'ny fahitalavitra sy eto amin'ity onjam-peo no mety hoe voafetra fa ianao afaka mitohy mety mbola tsy afapo ianao mety nanana lista be mihitsy ianao ary tsy manota mihitsy ianao raha manana an'izany mba tiana mba hitarainana eo anatrehan'Andriamanitra nangatahana eo anatrehan'Andriamanitra na banga be da be ao anatin'ny tokantranonao na eo amin'ny fiainanao manokana mba tianao tenena amin'Andriamanitra kanefa ny fotoana ny vavahantsika teo dia foy any toy izy ao anatin'ny tokantranonao ao hivavaka tsika ary vavaka anankiray farany melohany amaranantsika ny fotoana hivavaka tsika satria fantatritsika fa hono voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona ny tady zay arapany ny devoly dia fanaratsy eny amin'ny rivotra hono voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary rehefa fanaratsy eny amin'ny rivotra izy ny ataony eny dia izao mitady ny fomba rehetra anelingelena na ny vavaka ao tsy hipaka eo anatrehan'Andriamanitra mitady ny fomba rehetra ahatonga anao varimbariny zany zany hoe mahatonga ny olona ohatrany tsy manana assurance zany rehefa mivavaka hoe voaray an'Andriamanitra le vavaka nataoko teo ohatrany tsy manana fifatohany zany rehefa mivavaka ohatra manao zavatra endrika kivelambelany fotsiny rehefa mivavaka satria misy devoly manelingelina azy ao zay ary zay mihitsy ny programme ny devoly manelingelina anao tsy hifandray akaiky amin'Andriamanitra manelingelina anao tsy ahita ny tavan'Andriamanitra zay ihany dia ampy any satana be da be any ny olona alefa ny devoly makany amin'ny toeram-pivavahana makany am-piangonany tsy problème ny devoly ny olona na feno firy amin'ny arivo na manalina ao anatin'ny toeram-pivavahana anankiray fiangonana anankiray fa nitetika adiny devoly ary ny olana amin'ny devoly dia hoe rehefa mahita an'Andriamanitra ireo olona ireo milamina ny zavatra rehetra ary zay no mahatonga ny devoly manelingelina ny olona zay ihany ny mission ny manelingelina n'ireo olona ireo tsy hiaona amin'Andriamanitra na dia tonga ny amin'ny toeram-pivavahana azy ataony zay fomba rehetra avarimbarinan'ny olona ampatoritoron'ny olona ampierikerikan'ny olona tsy hananan'ny olona finoana tsy hananan'ny olona fifatohana ohatra mivandravandra fotsiny ny masony fa ny sainy sy ny fony sy ny fanahiny tsy ao nefa ny baiboly milaza manao hoe ahita ianareo raha hitady mifona rehetra ny saina rehetra ny herinareo rehetra ary mifanahana rehetra ary dia angilangilany devoly zany rehetrarehetra zany mba hahatonga ny olona tsy hiaona amin'Andriamanitra ny valim-bavaka dia efa miandry atsika ao amin'Andriamanitra ao fa misy fotoana isika tsy mety mino mazava tsara misy fotoana isika tsy feno tsara ny fatra ny vavaka ny domantsika ny valim-bavaka io irotsaka eo amintsika satria elingelen'ny devoly eny zany vavaka zay sandratsika zany fa amin'ity androany ity horavatsika zany na inona mety ho asana devoly na inona mety tetikadin'ny satana na inona mety mission ny devoly mbola tsy vitany teo amin'ny fiainanao analipahana anisotomana anao tsy hiaona amin'Andriamanitra tsy hifandray akaiky amin'Andriamanitra amin'ity androany ity hivavaka tsika
ny vavaka rehetra zay nataontsika teo dia fehezintsika ho tonga soamatsara eo anatrehana Andriamanitra ho tonga ditika azo mampofona eo anoloan'ny seza fiandrianany. Ary rehefa manana maheno ny antitra zay ankasitrahana avy amin'ny vavaka zay ataonao Andriamanitra dia hietsika eo amin'ny seza fiandrianana izy. Hierikeriky Andriamanitra ety ambonin'ny tany ety hoe izay zanako ny vavaka nanandra-bavaka nafinaritra teo zay feo andizy zany anomboka hitady an'ilay olona nanandra-bavaka Andriamanitra ho valiana vavaka. Tadio tsara fa amin'ny Baiboly dia milaza riavana malala ny zavatra rehetra hoy izy dia miara-miasa asoza rehetra tian'Andriamanitra. Ninona zavatra miseho eto amin'ity zao tontolo zao tia ny planin'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra azony avadika ho tonga zavatra hiara-iasa asoanao daholo io. Ninona zavatra misy mankalanao ve ny olona azon'Andriamanitra avadika ho tonga asoanao io. Mety tsy te halalanao ve ny olona, mety misy fotoana ve vao ilikilika ianao, inona zavatra mety misy ny tranga manodidina anao azon'Andriamanitra avadika ho tonga soanao zany rehetrarehetra zany. Anasoavana anao fa ny devoly koa fetsy tsy zaka ny devoly zany. Ka isaka mijery ilay zanak'Andriamanitra dia ohatra ny loza amely azy foana. Isaka mijery ilay zanak'Andriamanitra dia ohatra ny amotika azy foana. Isaka mijery ilay zanak'Andriamanitra oleo dia tokony hijery izy manao hoe ireo hiara-iasa soa. Dia lasa mahita ray izy hoe fampitehana faharavana loza ao ambadika zany. Za mampahery anao androany. Mahita amin'izay ao anatin'io aretina mahazo anao io fahasalamana tanjaka hery. Na dia malemy eo ambony fandriana ianao mieritrereita hiazakazaka. Na inona zavatra misy eo amin'ny fiainanao mahita voninahitr'Andriamanitra manoloana ny problème atrehanao androany. Eritrereto. Hiara-iasa soanao zavatra rehetra. Tsy mieritreritra anao zavatra amotika anao zany Andriamanitra. Zanany anehnao mpanompony anehnao sarobidy aminy ianao, malala eo masony ianao, misy valeurany aminy ianao na tsy asian'ny olona valeur ary tian'Andriamanitra hidirana tsehatra amin'ny fiainanao io. Androany tsika dia hanala ny sakatsakana rehetra ataon'ny devoly. Ireo rehetrarehetra fomba fijery negativa rehetrarehetra. Ireo zavatra rehetrarehetra manodidina antsika izay ahatonga antsika rehefa mahita zavatra dia ohatra ny animba anao sy amotika anao foana. Na dia zavatra hitondra soa, hiara-iasa soa anao ary. Potehantsika zany tetikadin'ny devoly zany. Ny tsy finoana rehetra izay endrikendrika rehetra manakanakana ny vavaka ao tsy ho tonga eo ampilanatrehan'Andriamanitra, tsy ho tafapaka eo anoloan'ny seza fiandrian'Andriamanitra. Potehantsika ao anatin'ny délivrance any androany. Manana finoana androany. Na inona fahavalon' izany finoana zany, poteho eto zany androany. Hiditra tsehatra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra miaraka amin'ny asin'Andriana antenaina. Tonga dia afaka dia mivavaka avy hatrany ianao mananatra amin'ny feonao anapotika ireo devoly ireo aza manaiky. Tonga dia reseho amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fahavalo izany. Andriamanitra tsara indrindra, ndreto izahay amin'izao fotoana izao manandra-peo hiady amin'ireo fahavalonay, hiady amin'ny Lusifera sy miaramilany, Beelzeboba rehetrarehetra eo anoloanay, eny amin'ny habakabaka eny amin'ny lanitra eny, izay manakana anay tsy hifandray amin'Andriamanitra, izay manakana anay tsy connecté amin'Andriamanitra, ka mazava ho azy rehefa tsy mifandray aminao izay Jesosy dia tsy mahefa ninina. Andriamanitra tsy manaiky an'izany izay amin'izao fotoana izao, fa ninina ireo zavatra alefa Satana, ninina ireo zavatra rehetra alefa ny devoly problema atonga amin'ny finoanay, ho reraka ho ketraka, atonga anay ho tsy ino an'Andriamanitra intsony, ataka angezany devoly zany problème zany, miala ato anatinay zany amin'anan'i Jesosy. Ireo fijery negativa rehetrarehetra, isaky mahita olana anankiray dia taka anaty havezin'ny devoly izy, abotsiny devoly izy, ankareraka amin'ny finoanay, tsy mahita anary falebiazan'Andriamanitra intsony zay, problème angeza-be no hitanay, miaza fomba fijery negatif izany, zany tsy finoana izany, miala anatinay tsirairay avy, miala anatinay izany tahotra izany, fanahina alefa ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra fiananana rehetra, fakanosana ara-pana rehetra, tsy afaka ino an'Andriamanitra intsony, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, mitana ato anatin'izao tokantrano izao zany, mitana ato anatin'ireo mpiankavian'ity zany, mandida ireo Satana ireo ireo devoly fanaratsy, mandefa fagagana sandoka, atonga kristianina, atonga mpalompon'Andriamanitra, lasa varim-bariana amin'ny fitahina, varim-bariana amin'ny valimbavaka, varim-bariana amin'ny fahasoavana, otataka amin'ny fitahina nefa haikay fandrika alefa Satana izany, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy izany, mivoaka ato anatin'ireto olona reto izany. Andriamanitra misy devoly manengena anay mangalatra amin'ny fotoananay, fotoana efa natokana zao, tokony hivavana, variana izahay, mandromandry izahay, matoritory izahay, variana amin'ny zavatra hafa izahay, amin'ny asa, amin'ny fikarakarana tokantrano, mandida izany fahavalo zany reo manengena ao anatin'ny fotoananay, mangalatra amin'ny fotoananay, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala
anara Jesosy miala tanaty zao tokantrano izao miala fanaty tsy mavavaka rehetra miala fanaty tsy tia mifandray amin'Andriamanitra rehetra miala reo fanampanengelina efa na dia efa ao anatin'ny fivavahana ary zahay mbola alefa ny devoly foana tsy fifatohana mbola alefa ny devoly foana mifanengelenana amin'ny endrika maro samihafa mihaza ny devoly zatra miala tao anatiko miala tao anaty renim-pianakaviana miala ao anaty zao raim-pianakaviana izao miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy manam-pahefana amin'ny ara-panahina ianao tsy manam-pahefana amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fiainan'Andriamanitra manontolo ianao mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy zatra ao ihany koa ireo devoly izay manakana valim-bavaka tsy tonga ao amin'ny fiainanay manakana valim-bavaka efa tokony raraka zao efa tokony tonga zao mbola ato satana ihany mbola ataony devoly foana amin'ny blocage limitation tsy atongava za valim-bavaka zany ao amin'ny fiainanay ankareraka zay amin'ny anaran'i Jesosy eto mandravarava sy manoritory ny asan'ny devoly rehetra mitondra blocage mitondra limitation eo amin'ny fiainanay tsy afanay mandray fahasoavana tsara amin'ny anaran'i Jesosy zatra tsara milala Jesosy zatra rehefa na mampagnifiry mampararo anaty tokantrano ao mitondra aretina lava ao anaty tokantrano ao efa misy tokony efa valim-bavaka efa ho azon'olona izay marana amin'izao fotoana izao fanasana mbola lolaoviny devoly ihany ny aretina mbola lolaoviny devoly ihany ny vatan'olona mampagnifiry taza ny fanaratsy zatra saza ny fanaratsy zatra izay milalao ny ran'olona milalao ny fahasalamatra milalao ny toso-drano aka be tension lava be palpitation lava ato anaty izao tokantrano izao mandita zany devoly zany a tsara amin'ny anaran'i Jesosy toloniko amin'ny anaran'i Jesosy fa sitran'ireo olo ireo toloniko amin'ny anaran'i Jesosy fa tahiry izao tokantrano izao toloniko amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka izao renim-pianakaviana izao amin'ny anaran'i Jesosy mavavaka amin'izay tsy manam-panahina intsony tsy reraka intsony ny fahasalamatra izy hen'Andriamanitra tonga ao anatiny ao Jesosy eo velona amin'izay finoany reto olo reto velona amin'ny fanantenanay ny ara-pananay mahazo aina o Jesosy o tsy misy zavatra afaka manakasaka anay intsony tsy ifandray aminao fa raha mifandray aminao zay dia connecté tanteraka tafiditra ao anatin'ny fanatrena tanteraka misaotra Jesosy malalako handray anay ianao hitamanoka reto renim-pianakaviana raim-pianakaviana reto ianao misaotra Jesosy misy fitahina no maniny hoay ka idera azy ao misy fitahina no maniny hoay ka idera azy ao oh hallelujah misy fitahina no maniny hoay ka idera azy ao misy valim-bavaka misy valim-bavaka misy valim-bavaka misy valim-bavaka no maniny hoay ka idera azy ao misy valim-bavaka misy valim-bavaka misy valim-bavaka no maniny hoay ka idera azy ao oh hallelujah misy valim-bavaka no maniny hoay ka idera azy ao hallelujah misy valim-bavaka no maniny hoay ka idera azy ao amen manapoza fandray valim-bavaka lehibe ianao mahita amin'izay fahombiazana eo amin'ny fiainanao mahita ny fitahin'Andriamanitra atobany eo amin'ny fiainanao mahita fahagagana ao ataon'Andriamanitra eo amin'ny problème tsy ahitanao vahaolana eo mahita ny voninahitr'Andriamanitra ao ambadika ireo ady rehetra izay atrehanao ireo za androany tia ampahery anao hoe manombo mampiditra an' Jesosy eo amin'ny fiainanao omeo laka Jesosy eo amin'izany ankohonanao zany omeo toerana Jesosy eo anatin'ny tokantranonao dia ho hitanao ny andaminan' Jesosy ny zavatra banga sy tsy ampy rehetra eo amin'ny fiainanao androany te hiteny aminao manao hoe aza misalasala intsony
efa imbetsaka izay ro nahita ny fahagagan'Andriamanitra. Efa imbetsaka izay mahita an'izany Jesosy miditra nitsehatra mandray an-tanana ny fiainan'ny olona anankiray izany. Ary tsy mamono antoka ireo olona izany manolo tena ho an'Andriamanitra izany. Tsy mamono antoka izany manokana fotoana naradian Jesosy izany. Ary raha androany mampahery anao manao, raha mbola tsy ao anatin'ny sehatra ny fanompona ianao, raha mbola le lavidavitra an'Andriamanitra ianao, manomboka androany manana fanapa-kevitra tahaka an'ilay vehivavy afoy ny lalan-diso rehetra. Ianao hoe dia mieritreritra hoe le vehivavy Samaritana io rehefa avy niona tamin'i Jesosy dia mbola nitohy ny vady tamin'ilay vadin'olona ihany. Za mino fa nisy fanapa-kevitra niraisiny teo. Matoa Jesosy nampiasa azy, na matoa Jesosy naniraka azy, matoa Jesosy niresaka taminy nisy fiainana vaovao hafa mihitsy ny ainan'io vehivavy tao ambadika izay fiainany tamin'i Jesosy izany. Mety mbola tsy nanandrana ianao, mety mbola tsy nahita ianao, mety mbola tsy tafahoana tsara tamin'i Jesosy ngamba ianao, fa mety tiako velambelany fotsiny, na mety lavidavitra fotsiny amin'ity androany ity mampahery anao manandrama manaradian'i Jesosy manandrama manolotra ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'izao fiafarany fotoana izao dia sady hisaotra an'Andriamanitra tsika ny mba hitsodrano anao ao ambadiky ny vavaka izay ataontsika dia anao hira anankiray metsiketsika isika. Ataontsika le hira manao hoe omelaka ny fiderana ao ambadika izay matoka hoe atanjaka ny hery ao anatinao ao anatin'ity vavaka amaranantsika azy ity. Vavaka tsika misaoran'Andriamanitra raha nandray zavatra ianao tamin'ity androany ity. Isaoran'Andriamanitra ny teny ny fampisarana teto. Isaoran'Andriamanitra ny fotoana kely ny rahantsika teto. Ikasika ny fiainanao sy ny tokantranonao manokana ny Andriamanitra. Jesosy Kristy Tompo, tao anatin'izay teninao ny fampisarana teo zay, tao anatin'ny vavaka rehetra nataonay hatramin'ny maraina ny rahana tamin'ny mpanomponao, sy tao anatin'ireny fiderana rehetra izay nanandratanay ianao reny Andriamanitra. Zay mino amin'ity androany ity Jesosy malala. Fa nipetraka teo amin'ny toerana maha ianao ary ianao ihany koa ametraka anay amin'ny toerana mahazanaka ao anay. Jesosy malala koa amin'ity androany ity no anomboanay anao fanapa-kevitra vaovao, anao dingana vaovao miaraka aminao. Raha misy olona mbola lavidavitra anao ka androany izy nitapa-kevitra Jesosy malala, tsy hanafina na inona aminao intsony satria na dia afenina ary zany dia fatatrao. Dia matoky aho hoe hitratsehatra eo amin'ny fiainana ianao, ameno fahampangana io zavatra irotorotona hito amin'ity zao tontolo zao ity io Andriamanitra. Ao aminao ane no mameno an'io hoe io zavatra manky eo amin'ny tokantranonay, manky eo amin'ny fiainana io, tsy ampy banga eo amin'ny fiainana izany. Ao aminao no mameno an'io Andriamanitra. Aza vela hitady vahaolana hafa izahay, aza vela hitady solution hafa izahay, aza vela hitady nizaniza hiditra nitsehatra eo amin'ny olonanay izahay, ampy anay ny fahasoavanao. Ary dia matoky izay Andriamanitra, aneo zavatra lehibe ianao, zay dia vonina ampanjakanao eo amin'ny tokantranonay, ampanjakanao eo amin'ny fiainanay, ampanjakanao eo amin'ny hoavinay, satria fantatray fa ny programanao amin'ny fiainanay dia izao ho amandrak'izay anay mihitsy Andriamanitra. Tsy zavatra provisoire na tandrametaka, fa zavatra maharitra ny tianao atongavana eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao ny amin'izany rehetrarehetra ny Tompo. Eto dia mivavaka Andriamanitra satria tsy lavina fa na dia mpanomponao ary izahay, dia maro ihany no mandalo ady na olana arabola. Mivavaka Andriamanitra raiko satria ny devoly ihany koa dia manararohitra Tompo malala. Amin'izao andro farany izao mahatonga ny zanak'Andriamanitra mirotoroto atsy mirotoroto aroa, satria na dia zanak'Andriamanitra azy izahay Tompo tsy afaka miaina gratuito amin'ity zao tontolo zao ity. Na handeha bus tsy maintsy mandoha vola, hihinan-kanina tsy maintsy mandoha vola, ny ankizy raha mianatra tsy maintsy andoavam-bola, ny hofa-trano tsy maintsy aloha, ny jirony jirama tsy maintsy etifaina. Jesosy malala koa mivavaka satria fantatro fa ny devoly te mitady ny fomba rehetra ampirotorotoana anay, tsy hanananay fiadanana, tsy hanananay fitsaharana, hitadiavana vola foana, ary tsy hanananay fotoana intsony ifandraisana aminao. Fa amin'ity androany ity dia tononoko ny fitahina manana ambiampo amin'ny isa tokantrano, ho amin'ny isa mbatan'olona, ary zay rehetra nidininy devoly sy nakatony devoly hatramin'izay ny lalana, anomboka hanokatra an'izany ianao Andriamanitra. Ary ianao rehefa manokatra an'izany tsy hisy maharindrina intsony mandrakizay. Jesosy malalako satria ny fitahina tianao atao aminay araka ny teninao ny teneniko teny am-piandohana manao hoe izay tahinao Jehova dia voata mandrakizay. Tsy lavin'Andriamanitra raiky fa mbola olombelona nofo mandray izay. Misy amin'ireto olona ireto mbola ao anatin'ny aretin'Andriamanitra. Mety tsy voatery le Covid-19 Andriamanitra ny aretina mahazo anay, fa mety misy ihany aretina mandalondalo eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa mivavaka eto androany satria manananao ilay mpanasitrana, ianao ilay mahagaga, ianao ilay efa niaritra fangirifirina teo ambony hazo fijaliana, ary tsy teo ambony hazo fijaliana ihany fa ianao ilay mbola vao nikapohana, ianao ilay niaritra
Andriamanitra ny Yesu latsany olona ianao le niaritra dia kapoka mahamay rehetrarehetra reny dia nataonao sy niaretanao anay Andriamanitra rariny loatra raha salama izahay amin'izao andro faran'izao rariny loatra raha miadana izahay rariny loatra raha tahina raha pahasalamana ny tsirairay avy mivavaka Andriamanitra ary mandidiny karazana retina sy ny loharano rehetra hiala sy voaka ao anatin'ireo mpanomponao ireo ary mivavaka ihany keo Andriamanitra tononoko ny fahasalamana ny fitahina ho an'izy ireo ho an'ny tokantranon'izy ireo tsisy aretina tafiditra zany eo an-tokantranao tsisy aretina tafiditra zany eo am-bavahadinay tsy misy aretina tafiditra zany eo amin'ny ankohonanay hatramin'ny zaza madinika everina fa marefo tsy tafiditry ny devoly zany ny anaran'i Jesosy mivavaka Andriamanitra raiko tsy izany ihany fa misy ihany koa manana problème hafa Andriamanitra na any amin'ny tribunal na eo amin'ny fiarahamonina misy azy mety problème tsy ahafahany mandeha lavitra mihitsy Andriamanitra raiko mangezangeza azy mamatopatotra azy tsy ananany fiainana tsy ananany fiadanana mamenatra azy Andriamanitra mivavaka amin'ity androany ity ianao nanao intervention zany rehetrarehetra zany ianao no hitra ho mpanelanelana ianao mantsy ilay mpisolo vavanay ary tsy hoe tamin'izany vanim-potoana zany fa hatramin'ny androany ianao dia mbola misolo vava eo anatrehan'ilay Andriamanitra ray dikan'izany dia miadinay foana ianao ary hatramin'ny androany dia ianao no misolo vonanay au lieu de zay ny tokony antona teo ambony azy fijaliana dia efa niaretanao zany au lieu de zay dia tokony potehana teo ambony azy fijaliana no ratraina teo dia ianao nefa nisolo vaika anay tsy tamin'izany ihany tompo fa hatramin'ny androany dia afaka miditra nitsehatra ianao afaka miasa ianao afaka mandray andraikitra ianao itiro antsehatra zany olana lehibe zany Andriamanitra raiko fa eo anatrehanay zany no heverinay fa lehibe fa eo anatrehanao Andriamanitra maivany zany ary tsy misy problème tsy miva zany rehefa tonga ao aminao matoky Andriamanitra raiko anomboka ny voninahitra ao ianao maro mireto mpanomponao reto ihany keo Andriamanitra no mahatsapa ohatry ny hena izany ny fomba nanomponanao indrindra tao anatin'ity confinement ity tompo ny zavatra be da be mety nampiala lavidavitra kely anay ianao na dia tsy tena niataka lavitra be ary izahay fa mivavaka Andriamanitra ho an'ny ara-panahy tsirairay avy atanjao izy ireo ampaherezo izy ireo amasino izy ireo terizo amin'ny fahamarinanao ireo ka tena angovotra sy atahotra fono ireo ary alala isanandro fa ianao manara-maso azy mijery azy ianao te hiditra tsehatra eo amin'ny fiainany oko fantatra izy ireo foana Andriamanitra fa zava-dehibe ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay ka raha ny zavatra mandalo eto amin'ity zao tontolo zao ity dia tsy tokony hamozana ihany zany mankasitraka indrindra tompo tahina amin'ny ara-panahy ireo tahina ara-pahasalamana tahina ara-tsaina tahina ara-nofo tahina ara-bola tahina amin'ny lafiny raitra amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raiko malalako amen eny ary tomboka izay ny hoe la hiditra avy hatrany ao anatin'izay hira anankiray mahafinaritra zay maranantsika azy tanteraka dia samy tahin'Andriamanitra tsika raha mbola te hitombo ianao dia afaka mitoy ihany ao anatin'ny tokantranao ao anatin'ny vavaka zay mety mbola mampangetahetanao ataontsika izay hira mahafinaritra zay Itanondrika anao aza kivy mitraka jereo fisody ny vava aza velany resianao iady mpanay ao reno ny finon fa Jesosy eneo fô umelaka ny fiderane umelaka ny fiderana umelaka ny fiderane umelaka ny fiderana Mitanondrika anao aza kivy mitraka jereo fisody ny vava aza vela resianao iady mpanay ao reno ny fino fa Jesosy eneo fô zay olana be aretsina be angirine fangiripirina voanany avelo anjaka ny fifany Jesosy niady fenao anginy umelaka ny fiderane umelaka ny fiderana umelaka ny fiderane umelaka ny fiderana
Jesus riat fenowangi Umbela confiderane Umbela confiderana Umbela confiderane Umbela confiderana Umbela confiderane Umbela confiderana Umbela confiderane Umbela confiderana Eny toko zay ny fotoana rahantsika teto samy tahin'Andriamanitra daholo araka ny tengy teo afaka mitoeranao anatin'ny tokantranao amin'ny fotoana manaraka indray ho hitantsika teo ihany toy ny programa manaraka tahiny tompo daholo mahereza vahaony olo vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatika ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo vahaony olo nandeha tantety izy mba asitra